Miramba zany rehefa miteny salama daholo ny mpanaraka. Rehefa le fiara-banatondry amin'ny voalohany anay aby zany. Lasa efa mandeha. Somary lavidavitra tsika miteny lavidavitra le telefônina afaka mahazo retour aminareo mpanaraka dia hoe maheno ve? Agnatin'ny capteur eky tsy manina. Satria lavitra loatra le ie lita maheno tsara ve? Tonga tsara ve ny feo? Tonga tsara ve ny feo maheno tsara ve nareo? Satria somary lavidavitra mantsy le telefônina. Ya, maheno tsara. Merci. Ya. Ohatran'ny momba izany anao. Fa tapatapaka ve? Tapatapaka hono. Tapatapaka ny sary. Ny feo ny tapaka sa le sary? Ohatrasy hoe vérifiena kely le. Mandeha tsara io. Mandeha tsara. Menarana dia efa miarabantsika rehetra mpanaraka dia tolakandro ity dia tapaka re dia tonga ny fotoana midinidinika fanaovantsika amin'ny aina izay vahiny asaina eto amin'ny pejy androany maromaro no niteny tao amin'ny commentaire tao tamin'ny nanao ny fampahafantarana izay hoe resaka fandanim-potoana fotsiny ty fanontaniana midika zanantsika zany raha manontany mahakasika ity izy ireo donc tokony foana izany hoe misy koa nefa ny tena liana amin'izany dia noho izany indrindra no nahatonga anay nisafidy ity lohahevitra ity tsara petraka ety am-piandohana nefa ny fanotanjonay isan'ny karazana dinidinika ohatr'izao eto amin'ny pejy eto dia ny ahafahany andaniny sy ny ankilany izany hoe ny ahafahanay sy ny ahafahan'ilay vahiny mamoaka ny heviny amin'ny domaine misy azy avy donc ho amin'ireo izay olona miandro hoe iza miresy dia izy ivo any conviction any tsirairay avy na dia tsy mitovy verina hifanipaka mihitsy azany nefa tsaraka izany fa noho ny tsy fahalalana no mahatonga izany tsara petraka koa fa raha ampy fotoana na amin'ny farafandaharana dia isan'ny fahamaliana ireo fanontaniana avy aminareo mpanaraka ny pejy kanefa mety ho voafetra ihany satria mbola misy fotoana hovonjena koa izay rehefa avy eo bon izay no lava izay no fohy fa nomboka tsika le 4G efa 4G io na sady 4G ny feo fa mbola maheno tsara ny olona sa tapatapaka mbola tapatapaka ve misy tapaka kely tapatapaka dia solona le wifi dia solona zay kely aloha zay dia miakatra le mpivoana zay iny wifi zay voilà izay re amin'izao tsy tapatapaka intsony okerany hanomboka avy hatrany ary tsika miarabanao iaina tsy mampanina ataoko hoe iaina fa tsy ataoko hoe docteur iaina
ia dia makasitraka amin'ny fanekena fanasana eto am-pejy kanefa ny mialohan'ny anomboantsika ny dindinika dia azonao lazaina fohy aminay ve hoe izy zany miaina izany ahoana ny parcours-ny dia avy eo moa mitodika amin'ny Jean-Luc hoe izy zany Jean-Luc zany dia ahoana ny parcours satria ny fijerentsika eto dia mizara koa tsy voatery hoe ahafantatra miaina daholo na ahafantatra ny Jean-Luc daholo. Misaotra mianatra nanome fitenena dia miraba mianatra sy miraba ny pasteur Jean-Luc ary miraba antsika mpanaraka ny pejy mpanaraka ny directeur rehetra androany. Iaina Randriarsoa mikaroka amin'ny resaka biologie des organismes ary ny parcours dia nianatra teny Akatso nanao master en écologie végétale teny amin'ny université an'Antananarivo. Rehefa azo master dia niasa tao amina ONG anankiray misahana ny fiarovana ny tontolo iainana tao a Madagasikara miala sy ny zavaboary ary novidy zay dia mandeha mandrato fianarana taty Europe nanao doctorat en écologie et évolution tao amin'ny université de Genève. Dia tao aorianan'izay moa rehefa azo ny diplôme de docteur dia nanao postdoctorat en biologie ankehitriny zany dia manao postdoctorat en biologie aty à Belgique aty à Bruxelles ao amin'ny université libre de Bruxelles. Ia dia faly miaraba neny zay moa fa mifankalala misehitry ny gasy aty à Belgique zay ny antony nasana azy zany ndray moa dia efa fantatrareo tampezi dia Jean-Luc raha manatombosoa théologienne, je préfère le nom théologienne que pasteur. Liana hatramin'izay mihitsy ny amin'ny atao fifandraisan'ny siansa sy ny baiboly. Ny parcours moa zany dia tany Madagasikara koa nianatra théologie, nandalo ny séminaire, faculté, dia nanohy taty nanao spécialisation koa tao Strasbourg, Genève, misy fa aty amin'ny côté théologique. C'est sûr? Genève, Lausanne, si Neuchâtel, de voilà, c'est un bon parcours de miasa aty Belgique amizao. Raha mety na menadany mianatra dia rehefa miteny dia alao somary atao akaiky ohatr'izao ny telefôny ny micro. Ena re misaotra anareo na mian'izay mombamomba anareo izay. Fanontaniana voalohany hatrany angamba fa tsy asiko resaka lavabe intsony dia mitodika amin'ny iaina avy hatrany. Raha ny resaka fandre hatramin'izay sy matetika dia tena hevitra tsy mety tapitra, tena tsy mety vita ity temantsika androany ity. Ary tena maro ny hevitra votran'ny olona tsirairay amin'ilay izy. Samy manana lazay moa ny olona ary tena mizarazara be ny hevitra. Fa anio ma docteur en biologie en matière d'évolution anao dia te anontany anao zay hoe aminareo ve ny ping-pong no fiandohan'ny zavatra rehetra. Misaotra ny fanontaniana alohan'ny hamaliko an'izay zavatra izay ngambany dia satria ny lohahevitrintsika androany hoe théorie de l'évolution vs na hoe mita amin'ny mythe de la création. Dia tiako resahana kely hoe hafa ny théorie de l'évolution dia hafa justement théorie du Big Bang izay niresahanao izay nanontany anatra teo domaine théorie anankiroa tena samy hafa tanteraka indépendant théorie de l'évolution sy ny théorie du Big Bang. Théorie du Big Bang no miresaka ny resaka fiforonan'ny tany fiforonan'izao tontolo izao izay resahana ihany koa ngambany ao amin'ny Genesis fa tsy ny théorie de l'évolution. Fa iresaka théorie de l'évolution ihany nefitsika rehefa avy eo. Donc raha horesahana tsotsotra ve ny théorie du Big Bang alohan'ny ilazako hoe ny théorie du Big Bang hoe no niatombohan'ny zavatra rehetra tokoa dia ny théorie du Big Bang ny namorona anazy ny nanomboka ny resaka voalohan'ny théorie du Big Bang zany dia scientifique anankiray antsoina hoe le maître George izay sady pretra izy no physicien. Izy zany no nampisongadina voalohany an'io atao hoe théorie du Big Bang io izay efa nisy resaka foana zany efa nisy olona supposé an'io fa nanomboka taminy ny point de départ principal tamin'ny 1927 tsy mbola voaela akory tsy tena ela zany raha anatin'ny tantaran'ny science tamin'ny 1927 ny tena nanomboka noresahana ny atao hoe théorie du Big Bang.
ary tsy mbola nekena satria tiana tsahivana hoe le monde scientifique est dominé par des croyants, par la religion talohan'izay fotoana izay. Donc ny fotoana nametrahany le maître ny théorie de Big Bang tsy mbola nanaiky ny théorie du Big Bang ny scientifique. C'est une théorie. Non, nous le pour les scientifiques de l'époque, de Andriamanitra, Andriamanitra irery ihany no namorona izao tontolo izao ary tsy afaka ny ady hevitra amin'ny resaka ohatrany choquant zany le théorie le maître tamin'izay fotoana izay. En plus, c'était une théorie, on va dire, hypothétique, sans preuve, en 1927. À partir de 1965, faut nahitana azo lazaina hoe validation avec des preuves solides ny théorie du Big Bang ka teo faut nanomboka accepté par la communauté scientifique ny atao hoe théorie du Big Bang. Ino ny tenenako an'izay de hoe on parle de théorie amitsika matetika ny théorie est égale hypothèse zany hoe finafina fotsiny ihany. Ary misy raha miteny fa hoe l'évolution c'est pas une science. Le domaine de l'évolution, c'est pas une science telle que les mathématiques. Les méthodes des théories du Big Bang, comme la théorie de l'évolution, c'est des théories, effectivement, mais des théories prouvées scientifiquement, avec des preuves aussi bien mathématiques, observationnelles, nucléaires, makasitraka ny aina zay no fanazavany aina mahakasika ny théorie de Big Bang de ahoana kosa aminareo théologiana ekenareo ve ny théorie de Big Bang zany hoe ekenareo samy misy mahasamy hafa anazy moa zany ya ny efa nisy fotoana nanao fampianarana tsika ny amin'ny resaka théologie de la création. Anatin'ny théologie de la création eto moa zany dia ohatrany amin'ny monde scientifique ihany koa samy manana ny fironana. De ao anatin'ny théologiana misy mialatsiny misy natao hoe créationniste de misy ny olona izay théologiana manaraka ny atao hoe méthodologie historico-critique. Donc za zany ao anatin'le branche voy ny méthodologie historico-critique dia mampanao ny croisement ny interdisciplinaire ny resaka science ao anatin'ny théologie de la création. Donc za personnellement dia manaiky ny théorie de la Big Bang, ni principe plutôt. Après le détail, ça peut se discuter. Enfin, les principes de Big Bang, amlet si me fanotra Bible, c'est que naon. Ohatra zao mijery miteny iaina ny Genesis toko voalohany voalaza mazava tsara fa ny zavatra tamin'ny voalohany dia ny mazava fahazavana plutôt fa satotsika ny mazava izay ny créé ny mazava ny créé ny fahazavana taty aoriana zany hoe miavaka tsara ny mazava sy ny fahazavana zany hoe la lumière et les luminaires le iotatsika io ny masoandro sy ny volana sy kintana fa ny mazava point d'interrogation ino ny mazava io satria zavatra pré-créationnel le mazava zany hoe avant ny ty zavatra ty zany. Dia raha mamaky ny prologue de Jean chapitre 1 verset 1 de mazava tsara hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny to amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy no nisy mpiainana le logos izay lazainy hoe lay mazava. Donc finalement zany le logos c'est la lumière cause de la création. De la fandraisana ny prologue de Jean chapitre 1 verset 1 à 6 sy ny Genèse chapitre 1 verset 1 à 6 de tena mitovy tanteraka. Dia tsy mbola anao exercice lavabe moa tsika fa ny langage biblique manana fikendrena ho amina resaka catéchisme. Zany hoe fitezam-panahiny olona hanondrona le hoe Andriamanitra namorona lanitra sy ny tany. Andriamanitra nampiasa ny théorie de Big Bang. Mety tsy tovizana amin'ny scientifique sasany de hoe tsy misy zany Andriamanitra zany fa ny Big Bang ihany nanao zavatra. Izay ndray miteny hoe Big Bang tena nisy ary tsy mandany Big Bang zahay en tout cas ny courant na théologie arahako aloha fa misy cause principielle tao ambadiky ny théorie de Big Bang zay mbola resantsika ngamba mo refa zao hoe ahoana fandehanjay. Zay zany hoe d'accord sur le principe. Enfin, maintenant, sur les détails, sinués, non, c'est détail plutôt. C'est-à-dire, comment Dieu a créé le monde. Enfin, pourquoi Dieu a créé le monde? C'est un problème théologien.
tsy problème théologien comment fa anjaran'ny scientifique ary apetraka etanteraka amin'ny scientifique zay mahatonga an'ity fandaranandroany ity fanasana science hoe tsy hitako mihitsy ny problématique adiny scientifique sy ny théologiana ny amin'ny resaka création sy ny bing bang satria samy manana ny domaine de recherche. Ok, makasitraka mitodika ny ena indray mba azony ena zavaina raha ve hoe aminao ve ny atao hoe théorie de l'évolution dia iza ny tena tompony fa maro mantsy ny resaka mandeha makasika izay sy manodidina an'izay asa hoe ahoana ny fanazavany aina makasika an'izay. D'accord, amin'ny resaka évolution. Théorie de l'évolution. Ny resaka théorie de l'évolution indray théorie tena napisy débat ihany koa entre les scientifiques au départ. Théorie napisy débat ihany koa entre les scientifiques au départ satria ny fondateur en théorie de l'évolution dia fantatritsika amin'ny anarana hoe Darwin. Raha tsika malala hoe Darwin moa dia iza Darwin c'est un simple biologiste. C'est un simple biologiste qui n'a pas continué ses études en médecine. Donc zany efa nipetraka tamin'izany vaninandro zany sady hoe izy ianao io no andeha amoaka théorie mavesatra be ohatr'izany. Dia tamin'izy namoaka ny théorie de l'évolution raha ohatra hoe hojerena ny taona 1859 Darwin no namoaka ny atao hoe théorie de l'évolution. Tsy nekeny be sy ny maro fa efa maty Darwin efa maty Darwin vao nanomboka tena accepté par la communauté scientifique amin'izay ny théorie de l'évolution grâce aussi à des preuves. Ary ny théorie de l'évolution dia nisy évolution ihany koa moa zany nisy fanampiana fanazavana satria Darwin tamin'ny androny tsy nafantatra afa-tsy ny zavatra hitany masony. Observateur de la nature Darwin dia nahita hoe way retsy biby anankiroa retsy mitovitovy retsy ihany retsy mifanalavitra be fa inona ny lien zay moa zany le zavatra mipetraka voaloha inona ny lien entre ny ribibri sy ribibri mahatonga anazy somary mitovitovy dia teoko izy nametraka ny hoe inona ny lien entre ana organisme anankiray sy ny tontolo manodidina anazy ka mahatonga ny hoe ny ankamaroan'ny organisme tsirairay dia ohatran'ny manana caractère na hoe zavatra ety amin'ny vatany adapté amin'ny environnement. Teo zany ny départany teo zany ny netombohan'ny réflexion-ny Darwin ka nahatonga anazy nanao observation maromaro. Efa taty amin'ilay années efa taty amin'ny 1930 vao nivoaka ny resaka hérédité na ny resaka ADN. Dia efa taty aoriana be 1859 ozy tsika teo zany efa taty amin'ny 1930 zany vao nivoaka ny resaka ADN izay nanamarina en grande partie ny théorie de l'évolution selon Darwin ary nanampy information nanampy fanazavana bebe kokoa zany mikasika ny théoriany les théories en détail moa afaka resahantsika rehefa be hoe inona marina les théoriany fa raha ny historique an'ilay théorie dia izay aloha hatrio. Raha izay arana ny aina maha biologiste anazy dia ina kosa nazao Jean-Luc lazaina amin'ny atao hoe création ex nihilo. Moa ve mifanohitra amin'izay voalazana aina rehetrarehetra teo izay dia misy remarque konkoa ve tianao ho lazaina amin'izay nolazainy aina rehetra tsy voatery zany hoe ilay fanontaniana apetraka ihany fa raha sendra misy fanontaniana tiany aina apetraka amin'ny manoloana valim-panontaniana apetraka amin'ny Jean-Luc dia afaka miteny ny aina dia vice versa. Mba tena tsara ny discussion tsika moa dia tonga dia fanontaniana angamba napetraka amin'ny aina satria izay ny andrasan'ny olona reto be dia be le hoe le théorie de l'évolution Darwin ao anatin'ny sain'ny olona miteny Darwin égale olombelona avy amin'ny rajako. Tonga dia izay no validina. Non, tonga dia izay ny ka ny olombelona mantsy le hoe théorie de l'évolution zay zany ny azy fa avy eo resahantsika le izy fa raha ohatra ho valiko aloha le hoe manahoana ny aviako misy ve za ve manaiky ny théorie de l'évolution sur le plan biblique dia lecture biblique ako aloha zany ny amin'ny atao hoe création dia ny Genèse ihany no vao netomboany. Ny Genèse zao dia mazava tsara ny hoe
ho an'ny créationniste de 6 jours ny namoron'Andriamanitra lanitra sy ny tany ary le monde n'a que 6000 ans za tsy d'accord am'izay satria no ny antony tsotra de tsotra élément textuel biblika fotsiny tsika tsy andeha lavitra be ao anatin'ny baiboly de mazava tsara fa ny namoronana lanitra sy ny tany raha ny tantara zany sur le plan textuel namresako de hoe 4e jour vao niforona ny volana sy ny masoandro de nefany talohan'le 4e jour io efa nisy ny fanisan'andro hoe andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro faefatra réflexion tsotra déduction tsotra angambany hoe inona zany ny échelle de temps nampiasaina an'le andro efatra voalohany fony mbola tsy nisy ny volana de araky ny fahalalantsika raha tsy diso ny volana no mametra ny fotoana zany hoe resaka temporel la temporalité zany donc logique zany tsy resaka question na 24 heures io fa ho ana de hoe phase de création première phase deuxième phase troisième phase maintenant je sais pas hoe naharitra firy taona ny phase anankiray de raha mijery nefa ny données scientifique zay miteny hoe efa nisy des milliards d'années ny évolution sisa inona moa ny problème zay satria ny notion du temps amintsika olombelona dia satria tsika ao anatin'le atao hoe finitude dia somary manahirana saina menao hoe milliards d'années fa Andriamanitra maha-Andriamanitra azy de il est en dehors du temps ary ma créateur azy de Andriamanitra tsy feheziny fotoana donc ny resaka milliards d'années zany tsy Andriamanitra no baikole milliards fa isika no entre guillemets ambany fifehezany hoe milliards d'années ka ny théorie de l'évolution am'izay fotoana zay hoe raha mamaky ny Genèse tsika raha mandinika tsara tsika tsy niteny Andriamanitra hoe misy tonga de nisy fa hoe misy lozy ty de iny zavatra nampiasiny iny nasainy namoaka zavatra vakio tsara ny Genesis hoe nahary ny ranomasina izy dia no baikony ny ranomasina hamoaka azy an-drano iny ahoana ny interpréter an'io hoe io ranomasina io zany qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps que l'océan namoaka zavatra amiko zany raha fanazavana amin'io tsy miala amin'ny évolution de ohatray koa ny plante hoe ny baikon'Andriamanitra ny tany haniry zavatra plante donc iny ny baiko iny valim-potoany fa ny olona mantsy rehefa mamaky an'le izy de manao lecture raccourci hoe misy de veryle olona sur le champ de nisy zavatra naniry de tonga de iny nisy poma nipotra teo de tonga de nisy akoho nipotra teo fa tsy niteny an'izany texte fa ny croyance populaire ny olona ny tonga de nametraka an'le izy satria tsika manao lecture biblique ohatrany hoe vol d'oiseau ohatrany hoe tanareo hoe mijerika tonga de fa mijery le texte en général de tonga de zay no hita fa tsy mamaky an'le texte dans le temps réel an'le texte fa tsika mamaky an'le texte dans notre temps de lecture mialatsiny raha miditra resaka technique be hoe misy zany ny olona mamaky sur le plan narratif sy sur le plan réel donc zany ho ana ny évolution am'izay fotoana zay oui fa saingy ho anay manokana de zay tsy anaiky ny évolution hoe za manokana aloha zany hoe tsy misy angamba ny évolution entre deux espèces hoe espèce végétale mivadika espèce animale na ny espèce animale lasa espèce végétale na espèce tsisy ifandraisany mihitsy de lasa miévoluer koa am'izay fa za manaiky hoe ny olombelona miévoluer il suffit de regarder fotsiny resaka physionomique ny olombelona ohatrany zanatsika am'izao fotoana zao zazakely na 12 ans ils ont 43 pointures na 45 tsika nefany tamy fotoanandro ny azotsika tena hoe azo isana tena hoe maniady zany hoe tena misy l'évolution de l'être humain na ny lohany na ny morphologie na ny cerveau sisa zany tena manaiky ny théorie de l'évolution mais pas au point entre deux espèces différentes de eo zany no fanontaniana tonga de alefako any amin'ny aina hoe marina ve ny eritreritry ny olona satria ny zavatra misy mantsy mitanjona amin'ity fandarina ty na de notre côté de nos deux côtés côté chrétien tsy tiako hoe chrétien mantsy ohatrany hoe chrétien égal contre scientifique j'aime pas cette catégorisation fa hoe côté foi et côté science de hoe misy zany ny olona be loatra ny mythe ny foronina ny pseudo scientifique izay lasa nanimba an'le données scientifique tena izy ary zany nanasana anao ary de notre côté koa betsaka koa ny kristianina namorona pseudo croyance izay nanimba ny tena fampianarana soratra masina zay tsy lazay soratra masina fa lasa le croyance le olona lazay le olona données baiboly de zay zany tantsika hoe aloha iverina am'le tena izy mba tsy hatonga le zavatra diso no voarainy olona ka
eo zany hoe tena rajako marina ve no ny vitsika olombelona dia nivoatra dia lasa olombelona. Anapiko ny fanontaniana Jean-Luc zay a raha zay fanazavana Jean-Luc mahakasika amin'ilay création izay ny aloha teo dia aminareo amin'ny fijery scientifique ahoana indray ny fijerinao an'izay les créations ngamba ny anomboako anazy satria fanontaniana roa tena samihafa be dia valiko aloha ny anianitra hoe ahoana ny fijerinay évolutionniste ny mythe de la création. C'est quoi tu fais ça rentre le mythe le mythe de la création ça il faut qu'il y a fantatsika rehetrarehetra ao amin'ny baiboly hoe misy ny mazava dia misy ny mazava misy ny aizina nanamboatra ny tany nanamboatra ny rano sy ny sisa amiko manokana sy miaraka amin'ny connaissance ny bagage scientifique hoentiko sy ny connaissance nanako hatreto dia tena tsy mifanipaka satria manino ny raha miteny ny théorie du Big Bang hoe raha miteny ny baiboly azafady raha miteny ny baiboly hoe misy aloha ny mazava dia rehefa avy eo les chronologie an'le fisian'le zavatra ao anaty baiboly zany tsy alavitra ny resaka évolution azavako amintsika le izy ozy ny resaka Big Bang ozy ny théorie du Big Bang hoe il y a 4,54 milliards d'années no nanomboka ny forona l'univers. Nous n'avons qu'à oui zafaga ohatrany hoe ny tomboany nisy le fipoahana ma Big Bang zany dia rehefa nisy le fipoahana dia nanomboka ny forona ny atao hoe étoile constellation na ny atao hoe ilazako azy ohatra isan'ny étoile nefa ny masoandro ny soleil donc soleil aloha zany no mipetraka na hoe étoile on sait pas fa étoile dia rehefa ny forona io zavatra io rehefa ny forona ny masoandro dia nanomboka ny forona manodidina ny atao hoe protoplanète. Ny protoplanète dia planète comme la terre ohatrany hoe isany zany ny tany izay iainantsika fa tsy araka ny condition izay efa fantatritsika amin'izao fa tena mbola hoe fauna néon zany mbola hoe fauna ny tany rehefa ny forona ny tany izay vao ny forona ny volana rehefa ny forona ny tany efa des milliards d'années après zay vao nanomboka ny forona ny volana teo amin'ny nanomboka ny forona ny volana amin'izay nisy fiovana be amin'izay na tamin'ny planète sasany dia isan'izany hoe isan'izany hoe ny tany nafana be tamin'izany fotoana izany fa ny atmosphère tamin'ny atao protoplanète io zany dia tsy atmosphère ahafahan'ny zava-manan'aina miaina satria CO2 tsy nisy afa-tsy CO2 je pense et méthane CO2 sy méthane ny constituant ny atmosphère fa tsy nisy ny oxygène izay fantatritsika rehetra fa ilayntsika olombelona fa ihany koa ilainy ny zava-maniry ilainy biby tsy mbola tonga dia azo miainana teto tsy mbola azo miainana ny tany c'est encore le cas pour beaucoup de planètes en fait pour tous les autres planètes mbola tsy azo miainana ny zavatra rehetra donc tany maina mamay mafana rivotra tsy afaka iainana rehefa miforona ny volana dia ny forona amin'izay koa ny rano hatreo gamba mbola misy itovizana amin'ny de la création ny théorie du Big Bang ny forona ny rano dia rehefa ny forona ny rano dia nanome ny océan izay hitantsika avy tao anatin'ny océan no ny foronan'ny micro-organisme voaloha efa des milliards d'années après vao nivoaka ny aina voalohany zany zava-manan'aina voalohany tanaty rano fa tsy teto an-trano important satria teto an-trano tsy afaka ny aina ary ny micro-organisme à partir de photosynthèse nous produire les micro-organismes anaty rano zany no nanao photosynthèse izay hitantsika ataon'ny plante nous produire ny atao hoe oxygène ary rehefa produit dans l'atmosphère ny oxygène dia teo amin'izay vao nanomboka naniry ny zava-manan'aina hafa na tany anaty rano na teto ambony tany na manomboka amin'izay zany l'évolution hoe raha micro-organisme kely simple
prokaryote ny fiantsoana anazy moa zany tsisy détail kely hoe tsisy noyau ny les cellules dia efa manomboka mivoatra tsy moramora satria efa manomboka misy oxygène dia efa manomboka misy ny atao hoe organisme eukaryote na ny misy noyau ny cellule ao anatiny tsika olombelona sy ny zava-manan'aina fantatritsika misy noyau ny cellule tsika dia nanomboka teo amin'izay zany niforona ny algue dia nanomboka niforona amin'izay koa ny insecte tetỳ ambonin'ny tany dia ao anareo zany hoe ny fisiany ireo zava-manan'aina ireo indrindra no modulé an'ilay atmosphère iainantsika amin'izao sy ny modulé amin'ny tontolo iainana ka nahatonga zava-manan'aina hafa niroborobo hatrany. Izay ny afaka maliko an'ilay resaka théorie du Big Bang sy mythe de la création zany hoe tena mitovy aloha hatreto ny fotoana tsy mitovy araka lazain'i Pasteur teo hoe ny fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra donc tsy any ny adevitra tsy any amin'ilay resaka fotoana ny adevitra manaraka amalin'ny fanontanian'i Pasteur ny resaka rajako izay tena tedavitsika valiko direct be mihitsiny ny théorie de l'évolution tsy mbola nisy tena tsy anatin'ny théorie de l'évolution ny fitenenana hoe ny rajako avy amin'ny rajako no nipoiran'ny olombelona tsy nisy rajako ny vadika olombelona tena tsy haiko hoe avaiza zay fahaizana zay hoe zay ny zavatra tenenin'ny théorie de l'évolution ekeko tamin'izay 6e koa tany Madagascar dia tena tadidiko mihitsy ny prof de science nilaza fa hoe les hommes descendent des singes. Mais non, si c'est les théories de l'évolution, kanefa, ou tenen quoi ina les théories de l'évolution, théorie de l'évolution ko sa demteny hoe tsy mifanalavitra ny rajako sy ny olombelona satria manana ancêtre commun na atao hoe razambe. Ny tena ataon'ny théorie de l'évolution zany dia tsy mbola niteny mihitsy hoe nisy espèce anankiray nivadika ho espèce anankiray juste comme ça fa ny zavatra base ny théorie de l'évolution dia hoe ny zava-manan'aina rehetra eto ambonin'ny tany dia zavatra ray no nipoirany ary ny avy tamin'io zavatra ray io no ny sampana tsikelikely ny sampana mifanalavitra dia nahatonga an'izao diversité hitantsika maso zao kanefa kosa anatin'izay hoe ny sampana be dia be zay dia ohatran'ny hoe arbre généalogique ihany zany raha fantatritsika ny atao hoe arbre généalogique ohatra hoe i dadabe ihany dia niteraka anankiroa ny ray niteraka an'izao ny ray niteraka an'izao donc misy lien daholo misy lien ny zava-manan'aina rehetra eto ambonin'ny tany ary ny tena ataon'ny théorie de l'évolution sy ny ataon'ny mpisehatra amin'ny resaka évolution dia miétudier un lien ireo miétudier lien hoe ohatra hoe ny olombelona sy ny éléphant ovina efa accepté zany hoe nisy ancêtre commun ohatra ny olombelona sy ny éléphant fa taiza hoaiza dia tamin'ny à quel temps géologique ny dernier ancêtre commun ny olombelona sy ny éléphant ohatra le resaka rajako nisy ancêtre commun akaiky ny tsy hoe akaiky moa zany fa dans le temps amin'ny resaka temps géologique teneniko eto zay mahatsara zavatsiny amintsika hoe temps géologique sy temps de lecture en baiboly tsy mitovy temps antsika olombelona koa akaiky c'était pas il y a 100 ans fa tena c'était il y a des milliards d'années misy ancêtre commun ny olombelona sy ny rajako marimarina kokoa ny chimpanzé eny ny rajako rehetra fa ny chimpanzé moa zany ny akaiky indrindra antsika olombelona dia io ancêtre commun io tsy fantatra tompoko io na gidro io na olombelona tsy fantatra zany io na plutôt gidro io na plutôt olombelona fa fantatra fotsiny hoe io razambe anankiray iraisana dia nanomboka teo amin'io no nisy fisarahana nisy zany partie ohatra hoe lasa rajako dia nisy partie lasa atao hoe olombelona zay ny théorie de l'évolution ina moa mahatonga an'izany dia resaka spéciation zay koa ny théorie zay koa ny base anankiray ny resaka théorie de l'évolution hoe miova foana
araka ny teny amin'ny pasteur teo hoe miova foana ny zava-manan'aina rehetrarehetra, miova tsy hoe tonga dia mivadika ho espèce fa satria ohatra zao tsika telo reto tena olona samy hafa be, donc tsika zany na tsika fotsiny ary dia efa ny bagage génétique tsika dia efa misy mahasamy hafa be da be. Population anankiray misy bagage génétique maro be rehefa miteraka dia manome rehefa miteraka dia mampita an'ilay bagage génétique ny tsirairay amin'ny olona tsiray amin'ny zanany tsirairay avy dia rehefa aveo misy ny tafasaraka satria ohatra hoe noho ny environnement zany dia mety hoe lasa misy isolement ohatra hoe raha tsika rehetra zany miaraka mitovy foana satria misy mix misy reproduction on va dire misy échange génétique dia mitovy eny foana aloha mifampizarazara eny foana fa rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray tena tafasaraka tanteraka ohatra ny anankiray lasa any amin'ny ilona anankiray tsisy relation ntsony dia eo amin'izay miagira ny environnement hoe m'isoler an'ilay poule génétique an'ilay organisme anankiray dia mahatonga niny population ny ala iny ho lasa différent tanteraka. Donc tsara le théorie bazavady mahazahoany mpiaino antsika to sy hanamorana an'izy hoe le théorie de l'évolution miagira en fonction de l'environnement misy an'ilay être anankiray ka mi-influencer les maïsages de l'être. La théorie de l'évolution est beaucoup plus complexe. Une grande partie est influencée par l'environnement. Okay. Le point de départ, à cause des mutation, mutation au hasard. Mutation au hasard, ça va amener environnement, ça va amener mutation au hasard d'une partie du génome de l'organisme. Donc, ramten za ohatra zao hoe tsika telo ohatra tsika population anankiray reste tsotra fotsiny population anankiray feno olona be da be fa feno karazany zany misy lava be misy fohy kely dia raha misy lava be misy fohy kely dia le olona misy anankiray tena ohatra hoe lasa tonga dia lava be tapaka satria nisy mutation kely ohatra tao aminy dia amin'izay le action le environnement ohatra ny femelle rehetrarehetra lasa attiré amin'ny lava be iny ohatra eo zany le action ny environnement satria environnement tsy ny zava-manodidina fotsiny fa ny zavatra rehetra extérieur dia lasa attiré amin'ny olona lava be iny dia miteraka amin'iny dia manomboka eo amin'izay zany lasa ohatra ny hoe ny descendant an'iny olona iny tsy olona moa zany fataoko hoe organisme lasa lava be daholo dia lasa manomboka hoe ok razoko zany dia hoe misy zany ny mutation au hasard na tonga an'le spécification le être zany dia aveo ny environnement koa mifavorisena mi-influencer an'izay mety fiovana izy rehefa aveo. Ok misy ny mutation dia misy mutation indraindray tsy voatana satria au hasard le mutation voalohany fa misy fotoana iny mutation iny mijanona mutation teny fotsiny maty le organisme nitranga mutation fa misy kosa ny mutation bénéfique misy ny atao mutation bénéfique dia iny le influencer ny environnement rehefa hoe ty mutation nanananao ty ohatran'ny mahatsaratsara anao kokoa par rapport amin'ny environnement izay misy anao amin'izao fotoana izao ka ho transmis de génération en génération iny mutation iny. Alohan'ny divaka fanontaniana manaraka sao dia misy fanontaniana tiana apetraka amin'ny Jean-Luc tao anatin'izay rehetrarehetra voalaza teo aloha teo izay. Ie fanontaniana manitikitika kely ozy ny baiboly hoe sady fanontaniana tamin'ny commentaire atao koa ka apetraka eto ozy ny baiboly hoe tsika olombelona ve ozy izy dia endrik'Andriamanitra izay aloha ny voalohany zany izay fanontaniana voalohany tsika olombelona ve ozy izy ohatritsika ve zany ozy izy ny endrik'Andriamanitra izay iray angamba tonga dia toizako ilay fanontaniana faharoa satria mety ho ifandray ihany fanontaniana faharoa kosa dia hoe aminareo aminareo théologien dia tokony ekena kristiana ve satsia no hoe ny olona ve no centre an'izao tontolo izao izany hoe ny olona ve ny ambony indrindra amin'ny création'Andriamanitra rehetrarehetra satria raha aminay biologiste évolutionniste dia tsy
ny olona dia singa anankiray ao anatin'ny environnement fotsiny fa tsy centre-ny izao tontolo izao zany. Oui. Le momba an'ilay image de Dieu na imago Dei dia tiako iverenana kely satria anisany nanohitra ny ataontsika hoe nanohitra ny finoanan'Andriamanitra plutôt fa tsy fisian'Andriamanitra i Spinoza izay atao hoe scientifique toanareo ihany koa dia efa nisy fotoana nanao fampianarana fanazavana ny amin'ny fahasamihafana teo amin'ny le Dieu de Spinoza et le Dieu de Moïse fa raha fehezoko kely izy dia zao hoe ny amin'ny Spinoza ny fanontaniana mipetraka satria miresaka ilay image de Dieu qu'est-ce que Dieu zay ny question amin'ny Spinoza inona Andriamanitra fa amin'ny théologiana kosa dia qui est Dieu iza Andriamanitra question roa samy hafa reo inona Andriamanitra zany hoe chosifie zany le izy fa amin'ny théologiana kosa satria no manontany le image de Dieu iza Andriamanitra ao anatin'le hoe iza resaka personne dia resaka relation na être no mipetraka ao anatin'le izy fa tsy resaka nature ka amin'ny Spinoza zao dia hoe Andriamanitra zany dia mitambatra amin'ny nature satria io nature io izy efa misy ny cause infini ao aminy micréer afaka s'auto-créer entre guillemets mahatonga l'évolution sisisa miteraka espèce hafa sisisa fa ho an'ny théologiana na ho an'ny théologie zany plutôt dia Andriamanitra dia ivelan'ny création ka le hoe image de Dieu raha ohatra ka bibliquement parlant resahana dia miverina amin'ilay texte ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis dia hoe ozy Andriamanitra andeha isika anamboatra olona tahaka ny endritsika lahy sy vavy no namoronany azy dia le hoe en Dieu zany cette idée de procréation cette capacité de procréer à partir de deux êtres justement c'est une relation no micréer zavatra fa tsy s'auto-créer zay l'image de Dieu tsy hoe za zany dia eto zany dia tonga dia za tonga dia misy zavatra mipoitra ety amiko raha vao zay zany dia je me prends pour Dieu dans le sens hoe za ihany no je dépends de moi-même fa ny création dia miainga avy amin'ny fitambaran'olona roa texte bibliquement resako tsy resaka dogma eto hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ozy Andriamanitra andesika anamboatra olona tahaka ny endritsika lahy sy vavy io le izy kina le lahy sy vavy dia le procréation donc zany le endrik'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia zay le capacité de procréer amina relation le procréation misy karazana misy resaka mutualité misy resaka fifandraisana resaka relation satria ny image n'Andriamanitra mihitsy zay ny Andriamanitra zay inoako dia Andriamanitra trinité ka trinité tsy anankiray fa personne telo no micréer ny olombelona c'est cette image toujours toujours c'était en évolution c'est toujours en mouvement et c'est ce mouvement entre les trois personnes qui a causé la création de l'être humain. Et c'est le mouvement et la relation entre ces deux personnes qui crée la vie. Taranaka na ny zavatra hafa sisisy. Azafady pasteur, manana toleko manamfantanina kely mikasika an'izay. Karaha tsy maninona zany anatin'ny Baiboly no lazaina no précisena zay hoe olombelona tahaka ny endritsika zay kanefa ny zavamaniry sy ny biby ihany koa dia afaka miaraka pour créer la vie afaka fa maninona no tsika no azafady fa maninona no tsika no précisena hoe afaka miaraka créer la vie fa na ny zavamaniry sy ny biby arany afaka manao an'izay dia eo amin'ny resaka vie indray définition natao hoe vie la vie raha somary miditra amin'ny texte atsika dia vie bios zay teneninao zay fa le vie aty amin'ny olombelona dia hoe zoé ny terme grec terme fototra zany ao Baiboly io moa raha ohatra ka manao raha mandinika amin'ny texte biblique amin'ny traduction dia tonga dia hoe vie fa c'est pas la même chose amina texte fototra des différences le bios zao le teneninao teo biologie biologiquement parlant zay fa c'est pas juste le mot biologique fa ce côté zoé les zoé zany c'est une vie on a des années, c'est une vie, on a, une vie en abondance, c'est une qualité de vie, c'est dans la relation, c'est dans l'être de Dieu. Ça tient vraiment, il y avait, avec racine yar,
l'être par l'excellence. C'est pas l'avoir, mais c'est l'être. Et l'être, c'est pas juste le corps, c'est pas juste la matière, mais l'être, c'est quelque chose de plus profond que ça. Oui, peut-être, ça, c'est pour moi, c'est l'être de relation. La relation. L'être de relation entre Dieu et l'être humain, cette relation-là. Ah, la relation entre Dieu et l'être humain. Oui, c'est ça. Rebondir aqui là, oui. Donc, ça y est, oui. Ni olombelona manana an'izay ohatran'ny hoe famboliana kely zay, zay relation avec Dieu zay. Fa ny biby sy ny zavatra hafa zany tsy manana zay ny amin'ny resaka baiboly aminay tsy aminay moa zany fa selon la science satria za pino tiako mariana eto fa za tena pino ary tsy manda velivelo ny resaka croyance mihitsy fa aminay biologiste ny olombelona moa izy atao dia singa anankiray ao anatin'ny environnement fotsiny ary ny olombelona dia ohatran'ny biby rehetra sy ny zava-manan'aina rehetra hoe miparticiper amin'ny équilibre ny oarina io dia tsy manaiky ihany koa zay ny atao hoe ny olombelona no être le plus évolué nisy évolution fa tena tsy manaiky zahay hoe ny olombelona ny être le plus évolué sur la terre. Mais justement, l'être humain, finalement, l'humain, le Adam, le glébeux, le poussiéreux, justement, c'est-à-dire, il y avait un foutakis, entre guillemets, les fanazavana théologiques. Donc, c'est pas l'être le plus évolué, nous matungaz, ou le plus important. Mais justement, puisque c'est un être que le glébeux, nous, nous m'y attiré les humilités, les simplicités, les mahambanes, entre guillemets, nous m'y attiré les grandeurs d'Andemante. C'est ça les paradoxes en Dieu. De na petraka Andriamanitra au centre de la création, izy satria, io no nametana Andriamanitra ny fitokisana amy zavatra rehetra. Tsy hoe no izy évolué, fa justement, zay le nature an'Andriamanitra zay ao anatina zavatra kely, no ipoirany zavatra lehibe, satria zay misy ny nature an'Andriamanitra koa. Andriamanitra manana ny fahalehibeazany sy ny voninahiny miainga avy amina zavatra kely. Ohatra fotsiny zao ohatra ny nahatongavany Jesosy tety ambony tany zao, dia mahagaga fa nanaiky izy no tonga hatrany amin'ny hoe fœtus zaza, fa tsy hoe tonga dia Jesosy adulte ngeza be dia tonga dia ao anatin'ny hevitra ny voninahiny, satria zay misy principe moa zany fa ny paradigme ny fanjakan'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny zavatra kely nefa ao anatin'izay misy ny hery fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voa sinapy, voa kely indrindra, kanefa rehefa avy eo izy dia tonga hazo lehibe, zany hoe zay le principe an'Andriamanitra dia tsy noho ny mahalehibe azy. Ohatra fotsiny zao resaka fifidianan'Andriamanitra amin'ny niveau zao tontolo zao. Pourquoi Dieu par exemple a choisi le peuple d'Israël? C'est pas parce que c'est le peuple le plus intelligent, c'est le peuple le plus indigne. Hitantsika zavatra ataony am'izao fotoana zao fa tena hoe mamofady ny zavatra ataony Zeus sy Israël. Fa pourquoi le choix de Dieu est tombé sur lui? Parce que justement pour sa petitesse ary teneny zay hoe tsy firenena akory ianao, tsy nitsinina akory ianao, fa noho ianao vitsy indrindra fitopolo ianao izy tonga tao Egypte nefa dia niatefa taminao ny safidin'Andriamanitra. Donc ça, le choix de Dieu tombe toujours, c'est une sélection, ça tombe toujours sur ce qui est petit, sur ce qui est insignifiant, pour que cette chose insignifiante puisse montrer la grandeur de Dieu. Mbola eo ihany satria eo tena misy fanontaniana azoko lazaina manitikana tian'Andriamanitra ny tany. Mino fa tiana ny tany, tena tiana ny tany. Ny amin'ny scientifique, isan'ny miasimba manko ny tany, miasimba ny tany, ary ny élément lehibe indrindra manimba ny tany dia ny olombelona. Raha miala ny olombelona dia en équilibre ny nature, en équilibre daholo ny zavatra rehetra, raha sanatria miala ny olombelona. Kanefa Andriamanitra nisafidy ny olombelona hanjaka eo amin'ny tany sy izay rehetra eo aminy. Est-ce que Dieu a fait une erreur, une mauvaise stratégie de créer l'homme, de faire de l'homme l'être le plus important étant satria aminay aloha raha resaka olombelona ekena hoe isan'ny organisme manana cerveau développé indrindra ny olombelona fa misy hafa koa aussi développé ou même plus.
toy ny cétacé, ny resan'ny baleine, ny dauphin, de manana capacité de réflexion tena ambony, tena ambony, ohatrany olombelona raha mifamety, voilà. De zay le fanontaniana amaleko aloha de l'histoire de la chute en Genèse 3:17, lay raha jerentsika les projets paradisiaques de Dieu, dia ny maha-paradisiaque an'ilay jardin d'Éden. Eto zao mety choquer ny communauté chrétienne classique, c'est que zany conservateur, hoe nahatonga an'io de hoe satria misy enclos, misy fiarovana entre les deux, misy fikarakarana. Iza no nasain'Andriamanitra nikarakara ny toerana io? Adam, l'humain. Adam zany ataontsika olona refa l'humain. De justement ny fahotana dia natonga ny dérèglement ny zavatra rehetrarehetra, ary natonga le tena hoe voaozana ny tany no nataonao, c'est pas Dieu qui a maudit le monde. Araky le tenao, je suis d'accord avec toi, hoe ny olombelona nanimba azy ary il ne fait que continuer. Et d'ailleurs hitariko lavitra le fanontaniana resaka faharandro. Zay za tonga de hitariko le izy hoe orava ty tany ty ohatra mipotika. Bon, misy moa zany lalana naturel fa ataontsika hoe l'être humain peut causer la destruction du monde. Dire c'est pas Dieu qui va, pour moi ça c'est ma conviction théologique, c'est pas Dieu qui va détruire le monde, c'est l'homme qui va détruire le monde et qui va courir à sa perte. De izay indrindra ny antony nanazavana an'le hoe pourquoi important mihitsy le salut en Jésus-Christ, satria izay lay faharatsy panahan'ny olombelona sy ny noho ny fahotana zay mahatonga azy manimba azy sy ny rehetra sy ny manodidina azy, manimba fiarahamonina, manimba toe-tsaina, manimba l'écologie. Anao zao anatin'ny resaka monde l'écologie, dia en cours à notre perte. Car c'est pas Dieu qui a fait une erreur, non, pas du tout. Raha ohatra ka jerentsika ny jeunesse tamin'ny namorona ny olombelona izy, efa nanaovako fampianarana teto amin'ny page ty de ny hoe misy fotoana sur le plan narratif mahagaga rehefa naharin'ny zavaboary Andriamanitra de ohatrany hoe à la chaîne zany fomba namorona azy. Azo Andriamanitra misy izy misy zany. Fa rehefa tonga teo amin'ny olombelona izy, on dirait textuellement parlant ohatrany hoe misy pause. Andeha isika namboatra olona tany. Pourquoi il n'a pas tout de suite dit misy? Enfin, pourquoi comme s'il avait pris le temps de réfléchir, bon, on le fait ou pas? En sachant qu'il sait déjà, oui, tu olombelona ty kivadika amitsika. Ny tenenina zany le fitiavan'Andriamanitra, zay indrindra le fitiavana inconditionnel, fahafantarany mialoha fa ny olona il va se rebeller contre Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans le livre de la Genèse, tamin'ny histoire am Noé, de Noé. Tena tsy hita zay efa nandramana mihitsy zany satria anao teny hoe mila extinction n'olombelona de milamina zao tontolo zao. Dieu l'a fait, hein. Il l'a fait tamin'ny histoire de Noé. Déluge, peu importe, c'est un mythe ou récit, enfin, tant que mythe, lise, n'a récit tennis. Dire, est-ce que c'est la solution d'exterminer l'être humain? Ça, c'est la question problématique. Et il l'a fait par réflexion pour nous-mêmes. Alors, exterminer la réduire la population. C'est-à-dire, il a réduit le nombre de population, il faut manzar et Nathalie, ici, il restait que la famille de Noé et sa famille. Fait, mais est-ce que ça a réglé la situation? Non. Pourtant, il y avait, vous avez demandé, ah, si vous avez mis là, naïna, tawaz, nul est la question, enfin, question existentielle. Est-ce que l'être humain est mauvais de nature, ou c'est la société, les fonds fandrayana, les théories de l'évolution, l'environnement, monsieur Fandrayana, il faut traiter ce qui est amené à la catastrophe. Donc, j'en wana, mais tu sais, je peux pas demander qu'un zavatra, oui. Efa fantatra zao fa ty olona ty hanimba zavatra. Nefa maninona mbola confienao azy le tany. Tahaka antsika amin'ny hoe ray aman-dreny any efa fantatra zanako io maditra nefa maninona ametrahanao fitokisana ihany valiny angamba mandeha mazava. C'est l'amour. Et cet amour-là est inexplicable. Pourquoi pourquoi Dieu aime tellement l'être humain, or l'être humain est méprisable. Et même les anges, dans le livre de Pierre, se demandent, mais comment se fait-il que Dieu s'intéresse, justement, s'intéresse à l'être humain, loyal, le matin, midi, soir, en dante, même pas la moitié de la confiance à l'être humain. Donc, c'est une question qu'on n'arrive pas à répondre. Est-ce que Dieu, il est fou? Voilà. Est-ce que Dieu, il est fou d'aimer l'être humain? Je dis oui. Il est fou, par contre, fou de quoi? Fou d'amour. Et ça, j'ai pas de réponse. Pourquoi Dieu insiste sur l'être humain? Pourquoi il a misé sur l'homme? En sachant que l'homme est mauvais.
Ah, ça c'est une question, oui. Misy olona kely fotsiny angamba manontany ato hoe ahoana ozy izy ny tsy ifanoharany mety tsy nazava kely angamba fa ahoana ozy izy ny tsy ifanoharany Genèse sy ny théorie du Big Bang. Ny Genèse mbona hoe la Terre puis les luminaires, Genèse 1 les animaux puis les hommes et Genèse 2 les hommes puis les animaux. Ka tsy haiko hoe tsy nazava kely ve le fantadana farany tsika namana tohizako ka ny fanontaniana satria tsika ny resaka Andriamanitra teo dia iaina ny mpino hoe iaina mpino dia ohatrany hoe tia anontany hoe ahoana zany ny concept ny atao hoe Dieu amin'ny scientifique anao dia moa hoe compatible en tant que scientifique ny finoanan'Andriamanitra dia misy limite ve zay raha ohatra ka hoe misy limite dia azonao zaraina ve hoe hatraiza ny finoanan'Andriamanitra. Misaotra aloha amin'izay fanontaniana izay satria ahoana zany hoe vitsy ny scientifique mino an'Andriamanitra. Tsy mitena hoe tsy misy, tena misy ary tena rehefa izy no mino dia matanjaka be mihitsy ny finoana. Fa ny ankabeazany nefa tsy mino. Za manokana zao raha ohatra fotsiny hoe anomezako exemple anankiray fotsiny zao miresaka finoana sy ny fait scientifique anankiray dia iverina foana amin'ny le théorie du Big Bang teo. Ny théorie du Big Bang dia mitantara na milaza ny comment s'est créé le monde. Fa nianga tamina point anankiray, nianga tamina ataontsika hoe instant t plus 1 ozy izy ny physicien fa tsy nianga tamin'ny ny connaissance zany nianga tamin'ny temps t plus 1 fa tsy nianga tamin'ny temps t égale 0. Le tena hoe début talohan'ny ohatran'ny anaty baiboly koa hoe tamin'ny voalohany dia foana ny tany fa talohan'ilay foana ny tany qu'est-ce qui s'est passé iny atreo amin'ilay hoe talohan'ny foana eo amin'ilay hoe foana ny tany zany atreo ny scientifique tena manana explication fa tonga eo ny scientifique dia tena hoe misy rindrina mibahana anazy, misy rindrina ngeza be mibahana hoe inona ny talohany io dia eo amin'izay zany ny finoako no miditra sy manampy anahy hoe talohany io dia tsy fantatro fa Andriamanitra no namorona ny zavatra rehetra tao alohany io Andriamanitra izay fotsiny anahy talohany io zany dia Andriamanitra dia ny anahy zany eo ny soif de connaissance azoko lazaina hoe mijanona atreo amin'iny hoe zavatra fantatry ny scientifique tandis que les autres scientifiques qui ne croient pas en Dieu misy an'iny barrière be anankiray izay mbola manembatsemba ny zareo sy mampitsaly ny zareo tsy fantaniny tao alohany iny. Ohatr'izay koa ny resaka théorie de l'évolution amiko ny théorie scientifique rehetrarehetra amiko misy limitiny ny zavatra rehetra. Ohatra fotsiny hoe ny amin'ny resaka évolution araka ny tenaiko teo hoe ny mutation génétique la plupart du temps est causée par le hasard. Fa inona nefa ny atao hoe hasard dia comment un scientifique comment on peut accepter que le hasard miteraka zavatra ngeda be ohatrany hoe manana impact ngeza be ohatrany la création d'une espèce zany zay zany dia eo ny anahy le hasard pour moi c'est Dieu. C'est comme ça que zay zany ny fomba hanazavako ny zavatra tsy takatry ny science. Hasard zany hoe hasard na miteny gasy hoe kisendrasendra Andriamanitra no ataontsika hoe raha ohatra manao sakafo dia izy le manafangaro, izy le mikitika kely an'ilay déclencher zay voilà déclencher an'ilay zavatra anankiray dia mandeha amin'izay ny processus rehetrarehetra. Voilà. Vice versa izay fantana amin'ny atao izay ihany afaka rationnel ve na ro théologienne satria nareo mantsy amin'ny tontolo ara-panahy. Oui, alohan'ny amaliko zay virinao kely le teniaina teo hoe le hasard. Il y a Einstein qui avait dit Dieu se promène incognito. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Voilà. Mais Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Pas de hasard.
Juste. Donc, même lui aussi n'arrive pas à répondre à la question. Oui, il n'y a pas de hasard, mais finalement, le hasard, c'est Dieu. C'est un peu ça, les tournures de phrases. Après, les notions et Dieu, hein, ça ne veut rien dire. Oui, le Dieu, est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que, pour moi, Dieu, c'est une personne. Une personne, Fatsi azo refesy am'le personne atsika olombelona. C'est pas une personne humaine, mais c'est une personne persona zany amy latin dia manambara relation na être. C'est un Dieu qui veut toujours entrer en relation avec et Dieu quand il a créé, c'est pour entrer en relation. Zany azony antony création, c'est pas une zay manerana hoe hasard izy de mipotrapotra ho azy teny fotsy de nandeha teny fa tout ça est prévu pour que Dieu puisse entrer dans le monde et être en relation avec l'être humain. Vous savez, la création en vue d'une relation. Il n'est pas une création foutue, bon, tiens, regarde, ça m'a dit, paf, ça va t'empoutrer, waouh, bravo, my bella, ça suffit, ça va être c'est une création en vue de prouver son amour et de montrer son amour à cet être humain qui n'est plus évolué, qui n'est pas plus évolué que les autres, qui n'est rien du tout par rapport à l'univers. Zay misy rehefa izy moa ianao, zay misy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Joba, tiako be misy rehefa niteny Joba Andriamanitra, izy fotoana Joba hoe tena tsy azoko tsofa manana ampijalianao, c'est-à-dire il croit être le centre de l'univers. De ozy izy Andriamanitra mirejoindre le teninao teo, Joba, avy ianao, mivoa jereo ny lanitra, jereo ny kintana, jereo, fa taiza ianao tamin'izany nanao an'ireo. C'est une manière de dire, mais t'es rien face à tout ça. Mais comment se fait-il que je m'intéresse à toi? C'est n'est pas de Zoubou. Ça veut dire, ces réponses, c'est un bon large problème existentiel. Zoubou, Famanina Nzag. Ça veut dire, c'est rien du tout. Par rapport à un petit cosmos, mais une croûte, mais une catastrophe, mais une étoile la marque, mais c'est rien. On n'est rien du tout. Et pourtant, ce rien intéresse le tout. Le tout, c'est Dieu. Le rien intéresse le tout. Ça c'est un truc de ouf, vous entendez? Mais les raisonnements, oui, une ration, oui. Ni fnouna, des trucs nous, oiseaux zavaina. Fatsuer les fnouna, des sages zavaina. Arzema, ça m'a fait c'est une croyance. Mais croyance, ça, dire, tenir la foutue, dogmatiser, tu dois croire que c'est comme ça. Enfin, ça l'a dit que tout le monde a une discussion entre une science et une fnouna. Amré, sa théorie de l'évolution, afaka mandeha jusqu'au bout mihitsy amiko ny vrai théologien manao karazana échange interdisciplinaire amy scientifique zaho tena passionné de découverte scientifique et plus misy découverte scientifique ampotra plus consolider le fonoko zay zavatra mahagaga contrairement ça misy façon teny hoe sy tokony anao an'io débat io nareo fa manjay atozongozona ny finoany olo ny tena marina tsy ny finoany miozongozona fa les croyanceny izay diso no tsy maintsy ravana mba hipetraka l'izy donc c'est un objectif atsika eto il faut démystifier la foi pour vivre vraiment de sa foi et non d'une croyance populaire zay miforonina na tany ampianarina na koa mpampianatra sasany indray na mpianatra diso de ohatray koa mpampianatra kolady koa na mpianatra diso mianatsiny efa misy zany de reo zavatra reo nefa lasa héritage tsika no lovaitsika dia ino no everitsika atao hoe finoana fa ny tena marina croyance iny na le scientifique koa croyance le hoe avy amy rajako ny olombelona croyance zany de na le teny créationniste hoe zao tontolo zao miforonina atao anatin'ny eninandro croyance zany et pourtant c'est pas vrai donc zany mikika an'io croyance io no ilaina ny raison amiko pour que tout le monde revienne à la raison dans le sens hoe ny tena finoana ny tanjona sy ny tena connaissance scientifique pure c'est amiko il y a rien qui déstabilise la foi. Raha verina tantara tena masy iaina tamin'ny voalohany hoe pretra ilay justement zay misy mahafinaritra pretra ilay toujours mifandraika amin'ny religion forme tompon'ny théorie de Big Bang ohatra ny Galilée koa tamin'ny voalohany ny resaka hoe la terre est plate ina moa nahatonga ny fiangonana nanenjika amin'ny Galilée sy reto olona reto de satria tsy de le resaka vérité loatra fa ny problème amin'io zany dia misy assise religieuse zay naorina tao ambony croyance raha vorodana de tsy mipetraka tsony le autorité zareo
zay zany les donc zany oui tena salandray mahatonga tsika mivoy hoe ny amina resaka atao hoe méthodologie historico-critique zany hoe il faut être toujours critique envers pas la foi mais envers les textes satria ny texte de manana fatary rehefa inona ny antony nanoratana an'io en vue de quoi fa tsy hoe tonga de hoe io zany les textes de atelina de zay foana mety anenety hoe zay tsy bibliolatre dans le sens où manompo soratra fa zay tia afantatra ny vérité derrière la lettre quelle est la vérité samihafa aminany atao hoe vérité réalité la réalité zao de hoe io zao misy zavatra de io zany réalité fa inona ny vérité ambadiky io réalité io araky le tena hoe mety mahita rajako sika mahita olombelona tsika fa inona vérité tao ambadikin'io fa tsy hoe tonga de io hitanao io espèce évolué io fait ça fait partie de la chrétienté nous s'intéresser à d'où est-ce qu'on vient dans la même science d'où est-ce qu'on vient on vient d'un ancêtre commun et qui a mis en œuvre cet ancêtre commun ça après les scientifiques disent c'est hasard nous on dit ce hasard c'est Dieu voilà. Ia, ianao an'le zavatra resahana avy amina daty eo dia misy zavatra manitikitika anahy Jean-Luc moa teny hoe raison sy ny sisa dia hidirako kely zay dia amin'ny ena ve ny conviction sy ny raison ve zany mahay miaraka sa tsy maintsy misafidy ray amin'ireo dia nisy fotoana ve ianao tsy ohatrany hoe tsy déstabilisé sy nametra-panontaniana amin'ny tenanao hoe indrindra fa mizava misy hoe aiza ho aiza ny finoako sy ny fahalalana izay nokatoviko tsy zany mantsiny fa misy mantsiny olona rehefa manana fahalalana kely dia mbola tsy lasa lavitra korina ary ny ohatranao zao dia efa mipatitaka izy na mpandehanana eny dia ianao nefa tena ao anatin'ilay izy tanteraka ary io ny asanao dia miaraka amin'ireo olona ireo foana ianao satria io ny domaine anao dia io ny sakafonao isan'andro nefa tsy ny influencer anao zay ohatrany hoe vao maika ary ianao ohatrany hoe à l'aise be zany dia raha za manokana dia ohatrany manitikitika anany tia halala anatin'izany zany hoe raha ohatra ka mba hoe azonao zaraina aminay tena marina tamin'ny voatonga satria araka ny teneniko teo hoe écologie no ny anarako teny akatso c'est une science l'écologie fa tsy écologie miditra fa tsy science miditra lalina amin'ny resaka création sy ohatr'izany fa voilà écologie tonga taty manao évolution manao écologie sy évolution voalohany indrindra tsy nisafidy an'io filière io lava be ny tantara fa ny afaka teneniko ngamba dia hoe nisy nanosika ve zany nahatonga anahy nilatsaka tao anatin'io filière io raha izay manarak'izay vao tonga 3 andro tao à Genève tamin'izay il y a 7 ans dia ny zavatra nitenen'ny mpampianatra anahy voalohany dia ozy izy hoe fantatro ianao fa mpino ozy izy fa fantatrao ve fa mifanipaka lavitra nge ny resaka ny domaine antsika sy ny finoana contexte kely olona avy any Afrique du Nord ilay mpampianatra io izany hoe silamo izy tsy silamo fa avy any Afrique du Nord izy donc nitaizana tao anatin'ny arabe zany izy voilà dia manana notion kely ny texte biblique sûrement tao anatin'ny fitaizana azy izy rery no nasana ny tany anan'izay tamin'ny mpampianatra rehetrarehetra sy ny mpampiasa rehetrarehetra manana notion biblique kely izy dia nanontany an'izay zavatra dia eo ilay tipridirana hoe en fait le izy hoe mahay kely ny resaka finoana fa tsy ao anatin'ny finoana no nahatonga anazy nametraka an'izay fanontaniana izay izay kosa normal be raha ohatra ka hoe mahay sombitsombony kely fotsiny ianao amin'ny resaka ohatra hoe ny resaka évolution ohatra dia atao ohatra ianao hoe tena ohatra ny mifanipaka amin'ny finoako ty zavatra ty fa plus ianao mitsofoka lalina plus ianao mikaroka plus ianao mahazo information mikasika an'le domaine misy ianao les sciences sy l'évolution misy ianao zany dia mais tonga saina tsikelikely ianao hoe tena tsy mifanipaka araky ny endrika ivelany ilay izy fa ny interprétation no mahatonga ny olona mihevitra hoe mifanipaka izy fa eny tsy afaka lazaiko hoe en tout cas raha nisy ny mety hoe sécheresse spirituelle araky ny fitenin'ny pasteur dia tsy
tam fiainako zany dia tsy tena tsisy resaka siansa mihitsy mety hoe zavatra niainana anao zany fa raha miresaka siansa plus za nandroso tao anatin'ny siansa plus za nahita ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fahaizany tena plus za nahita hoe tena enjany ianao zany ry tompo zay ny tena ohatrany tamin'ny aina ihany dia mitodika amin'ny Jean-Luc hoe ny conviction sy ny raison hoe miaraka sa tsy maintsy misafidy iray amin'ireo. Ny anao indray mantsy ohatra ny aina teo ihany dia ny anao resaka finoana io ny sakafonao isanandro isanandro. Dia anareo kristianina nefa matetika ilay miteny foana hoe tsy mila mandeha amin'ny saina izany fa tsy maintsy ara-panahy fotsiny ihany fa tsy mila takarina ny tontolo ara-panahy anatin'ny fivavahana kristianina. Dia fanontaniako hoe ianao nefa manana démarche scientifique amin'ny fomba fanazavana ny finoanao rehefa mijery ny vidéo ny fandarana ataonao rehetra sy ny androany dia fanontaniana hoe fangamo tsy zavatra inoana fotsiny izany tontolo ara-panahy izany fa tsy adikevitra afaka manazava misimisy ve mahakasika izay dia ny teny aina ihany no amaliko azy iangako hoe iza ny tompon'ny théorie de Big Bang prêtre atao hoe mitsirikevitra déjà d'où vient cette inspiration pour moi c'est quelque chose de divin zany zavatra zany nefa ny amin'ny resaka ny tsy ambaratelo ny ty tany ity zany hoe za zany tena resy lahatra hoe rehefa nahary ny lanitra sy ny tany andreo reto toute l'explication du monde est déjà dedans fa anjaran'ny olombelona am'izay no mitrandraka an'le izy anisan'izay zany nareo satria ianareo zao teny tamiko teo tamin'ilay voatonga teto hoe efa nisy andrana nanaovana ny reproduisevana ilay théorie de Big Bang expérience zany hoe à partir d'un élément naturel zany hoe tsy ex nihilo fa à partir de quelque chose qui existe déjà zany hoe toute la science est déjà là. Enfin, Dieu nous laisse justement cette faculté d'explorer ce qu'il a fait. Tout est là. Ary izay ny tena mahafinaritra an'izy le hoe fa vitany zavatra rehetra Dieu Andriamanitra hoe anareo io anjarana. Fa le problème c'est qu'est-ce que l'être humain en a fait après? Il l'a fait pour se détourner contre Dieu. Ça c'est son choix. Il est libre. Aveu izy ity tsy misy Andriamanitra na misy Andriamanitra anazy zany hoe le interprétation zay tiako hoe le teny teo hoe le interprétation atao aorinan'ilay découverte na les recherches no subjectif zany hoe les recherches objectifs les recherches neutres les recherches scientifiques rationnelles fa aveo ny interprétation les recherches lasa subjectif de les subjectivités iny amizay aveo no mety hitarika amina resaka hoe conviction hoe conviction ko manokana en tant que chrétien na conviction ko manokana en tant que athée autre zao hoe za zany efa athée nous menons les recherches scientifiques des fois orienter les convictions que nous recherchons même chose fantatry nanao hoe na ohatry zay koa ve nanao fa sa eo ampanaovana les recherches anao vao mety me consolider les fonds ka any zany ny relation an'ilay conviction sy ny foi zay zany ny zavatra anankiray ny zavatra faharoa dia za mivory foana ny atao hoe foi intelligente na ny olona masina atao hoe mandeha araky ny finoana zany dia mandeha araky ny fanahy dia hoe tonga dia manao amen ny zavatra rehetrarehetra na io texte biblique io aza je n'avale pas tout ce qui est écrit ohatra fotsiny zao anatin'ny tsika tsy mitady zavatra sarotra ao anatin'ny salamo zao dia misy vavaka ratsy toetra be ao mangataka ny amonona ny fahavalo potipotehana ça c'est anti évangile satria ny évangile dia tsy mangataka an'izay mihitsiny hoe ataovan'izao izy Andriamanitra donc na ny lecture de la Bible dia tsy maintsy misy critique pas dans le but de critiquer hoe manana triana fa dans le but hoe fa maninona io no miteny an'izany donc tsy maintsy micreuser mitovy amin'ny démarche scientifique ihany démarche scientifique hoe fa nanino ty no lasa ohatr'izao et nareo tsy tonga dia miteny dia fa ohatr'izay fa dia alao akeny fa nareo non il faut chercher la source dia ohatr'izay koa amin'ny finoana hoe pourquoi misy zao zavatra zao dia mikaroka derrière les phénomènes dia izay amiko les foi intelligente ary faranako amin'ilay teny amin'ny Isaia toko 1:10 zay tiako loatra hoe ny fanahan'Andriamanitra izy dia c'est un esprit d'intelligence incroyable anisany première caractéristique ny esprit de Dieu c'est pas un esprit de résignation non c'est un esprit d'intelligence c'est un Dieu intelligent un Dieu qui est savant c'est ça notre Dieu, un Dieu qui crée. Et donc un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui a toutes la science, les sciences.
Donc, l'intelligence, l'intellect fait partie des prérogatives divines. Fa tsy hoe raha vao tsy haiko hoe avezany pur an'le hoe fahaizana science intelligence égale dévoly égale fanoran'Andriamanitra satria le traumatisme voarain'olona hoe satria nisy scientifique contre an'Andriamanitra nampiasana tonga de hoe les sciences misy zany ratsy. Non, c'est pas la science qui est mauvaise, c'est l'être humain qui a utilisé la science pour des fins personnelles. C'est un peu comme ça, au one monde protestant, dia ny protestant manana traumatisme passé ratsy miaraka amin'ny vola satria noho ny vent d'indulgence sy ny resakana nefa rehefa tena zoinao izy ny fototry ny capitalisme ny source ny capitalisme nampanakarena ny Occident, c'est les protestants satria Max Weber nivoy an'izany. Donc zany amiko zany il est temps que nous reconquête du monde. Ça, on s'était marché. Oui, mila manao reconquête le monde, cosmos, amzay pile, fatsy mandositra le monde. De ahoana naovana an'io il faut entrer dans le monde de la recherche. Ny kristiana tokony fonce andefa zanaka hiditra loatra anao zao azoran'Andriamanitra ianao tsy miala tao na de mafy be le entourage nao ao hoe midirana amin'ny recherche mba afahana tena il faut andao tadiavina hatrany fotony izy ty fa araka le tenao ty vele tenao te hoe le olona mahalala kely no mamorona théorie tsy fatapeviana de milaza hoy ny science hoe ary tena ratsy be apetrany eo ambavany science le théorie kely noforoniny zay tsopotsoponiny kely testero de aveo izy nambamoatra azy eo fa tsy tena araky ny recherche marina nareo zao dans le monde de la recherche même chose aussi taty amin'ny finoana be de be koa ny kristiana zay mahay kely soratra masina mahay verset c'est pas ny fahaizana verset no inona fa io verset io avezany purany io comment ça a été fait, comment ça a été écrit, pourquoi io tonga anaty baiboly, pourquoi io ekeny de zay rehetrarehetra aveo no mamoaka ny ataontsika hoe foto-kevitra anankiray ijoroana fa tsy hoe manao biblicisme hoe ty verset ty de tonga de pour justifier ma position de lasa prétexte les textes fa tsy lasa inspiration tsony ho am'le vérité. Zay zany no antony mahatonga hoe nana zany ny raison de tena au service de la conviction chrétienne fa tsy hoe rehefa chrétien de tena tsy mandeha amina rationalisme tsony ya inarale efa adindray sy efansady zay no mijanonantsika teto maraparana ny fotoantsika de kanefa moa tsika eto amin'ny pejy de misy olona mpanaraka ny pejy mazava hoazy manana fanontaniana zay apetraka ho aminareo menadamianaka fa mialohany andraisantsika amin'ny fanontanian'ny mpanaraka atsika so de misy zavatra tiany iaina na tiany Jean-Luc apetraka samy aminareo zany hoe iaina amin'ny Jean-Luc aminena mialohany amakitsika amin'ny fanontanian'ny pamaky miaraka mitovitovy am'le fanontaniany anitra teo ihany hoe ahoana ny témoignage ndraiky mba nitondratsika ndresaka ahoana ny iainanao an'le finoanao anatin'le milieu na chercheur aty Europe surtout zay mazava be zany fa majorité tena hoe tsy moa tena hoe aty fa hoe sarotra amin'ny noana an'Andriamanitra no izy efa tena manana fahalalana ngeza be de ahoana ny iainanao an'izay atmosphère zay sarotra aminy ozy ianao hoe ate sarotra aminy ny an'Andriamanitra satria ny akabeazany de milaza ny akabeazany de mihevitra hoe j'en ai pas besoin. Zay kosa angambany aloha tsy voatery j'ai pas besoin de réfléchir à ça. Tsy mila mieritreritra an'izay akoriny de hatreto aloha zany ny discussion resaka religion tsy anafina amintsika fa tsy manao tsy mbola tonga am'izay étape zay hoe manao resaka discussion andeha hanao débat resaka religion na andeha convaincre mpiara-miasa hoe misy any Andriamanitra satria discussion pour l'instant tsy m'intéresse amin'izay le izy kanefa ao anatiko ao mibokiboky ihany nefa ny fanirinanao an'izay indray andro rehefa misy ny occasion de za manokana anatin'ny resaka finoana de araka ny tenegniko teo hoe tsy mampizongozona ny finoko ny fahalalana kely nomenana hatreto aloha tena tsy mampizongozona ny finoko mety rapitsy mety raha misy teny hoe tena proveny fa tsy miexiste Andriamanitra zay tsy haiko
mety karoka hoe ao jereko ny satria zay manko rehefa misy connaissance acceptée universellement anankiray ny dikan'izany nisy démarche scientifique atao ambadika iny nisy preuve scientifique atao ambadika iny dia raha ohatra hoe ianao zany scientifique mamaky fotsiny dia mety hitanao aloha hoe mety hoe prouvé fa tsy nisy Andriamanitra dia iny amin'izay ilay tonga hoe jereko tsara aloha les méthodes nataonareo eo amin'izay zany esprit critique hoe manana un esprit critique comme ça eo avec un a priori satria za mino dia miaraka amina efa ato an-tsaina zany mety ho diso information nareo fa lao lovakiko ihany izay ngamba tsy haiko fahatreto aloha zany raha ny fahalalana kely azoko dia tsy voaelgelina finoko mety hoe tsy mampahazo aina an'andradray fotsiny zany dia tsy miresaka momba an'ilay izy ao anatina monde hoe je sais qu'il ne croit pas mais je ne dis rien, je n'en parle pas. Ohatrany hoe manapona maso zany loatra eto hoe tsy resahana zany satria nareo tsy te hiresaka. Izay ngamba ny malalaise, izay ngamba ny mampamalalaise kely anahy tsy indraindray. Tsisy fanontaniana petraka eny? Fanontaniana fa mety ho lava ihany ny valiny na tsy haiko mety efa nampianarina koa hoe savoir concernant Fanny. Ny fanontaniana angambany hoe ny genèse ny récit de la satria pasteur atao ny teny hoe ny texte mila jerena hoe avaiza dia inona ny zavatra manodidina ny hoe maninona ny hoekena zany ny texte biblique anankiray ohatra dia ny genèse ahoana marina moa zany ny tena tantaran'ny genèse avaiza ny fiforonan'ny boky io dia fiforonan'ilay mythe atao ambadiky ny koa tsara be mazany efa nisy namasika koa nametraka izay fantana izay tao amin'ny commentaire atao hoe ilay karazana mythe napetraky zary oui mais avec le mythe misy récit de la création maro déjà en Bible en Genèse 1 et Genèse 2 oui en Genèse 1 et Genèse 2 dia deux récits de la création différentes nefa samy en Bible tsy fantatra raha mahatsikaritra zany mpamaky ny Bible mamaky mamaky ny Genèse justement mamaky ny Genèse 1 c'est une Genèse 2 deux récits samy hafa ny chronologie amin'ny chronologie anankiray dia hoe ny olombelona ohatrany hoe efa vita zavatra rehetra vao noariana ny olona ny chronologie anankiray dia hoe ny olombelona aloha dia zay ny olombelona no zay vao ny zavatra rehetra ohatrany hoe ny tiana tongavana zany tsy hoe zay ny zava-nisy fa ohatrany hoe miankina avy amin'ny olombelona ny processus rehetrarehetra avy eo ohatrany hoe ny impact an'ilay création ny olombelona fa ny ato amin'ilay voalohany dia hoe ny olombelona no bénéficiaire an'ilay les créations zany hoe tsy resaka réalité biologique io fa resaka objectif théologique ny Bible dia tsara am'ireny na Genesis io na hatrany amin'ny Apocalypse ce sont pas des textes d'histoire ce sont des textes de construction théologique ama construction théologique azy dia tsy miainga avy amina fait historique fa miainga avy amina construction théologique ka Genèse zao ohatra ny récit de la création dia synthèse amina mythe marobe nisy ohatra zany zao tamin'ny andron'ny texte amin'io tonga ny olona amin'ny teny hoe ny Bible dia plagiat zay misy fanakianany olona plagiat ny texte sumérien sy ny texte non tsy plagiat fa manao karazana averiko indray izy hoe tena naka ny mythe rehetrarehetra ny amin'ny texte nanodidina satria tany Babilonia nanaovana an'izy io dia ny mythe rehetrarehetra tany no tsy maintsy nangonina dia démystifiena rehefa avy eo zany hoe synthèse na mythe dia natao outil de pédagogie les mythes nisy mba ahafahana mampita fampianarana ny amin'ny atao hoe l'intérêt de Dieu sur l'être humain mais pas sur l'objectivité de nous comment Dieu a créé le monde zay zany l'objectif ny mythe zany ohatra mitovy amintsika malagasy ohatra hoe namorona angano tsika ny amin'ny atao hoe trimbe sisisa ce qui n'est pas vrai mais c'est des légendes dans le but d'éduquer nos enfants dia zay mihitsy le izy hoe ny objectif ny mpanoratra ny Genesis tsy resaka hoe ahoana processus ny famoronana eto zao dia toeriko tanteraka zay théologiana aminazy hoe tena zay ny zava-nisy fa synthèse na mythe nisy rehetrarehetra ny sumérien ny chaldéen ny rehetrarehetra dia tantaratra ao daholo
fa avy eo ahoana re filazantsika azy hoe il a repris la forme mais il a changé le fond le message derrière mitovy amy resaka krismasy débat be fa resaka krismasy hoe fa manina anareo kristiana mankalaza krismasy 25 décembre or le 25 décembre c'est la vénération du dieu soleil de justement nalainy fiangonana ny fety ny satria io zany no fety païenne tsy netresy indrindra teo amy tantara zao de nalaina le fety païenne de soloina hoe le fahazavana mety tsy iza fahazasosy de donc zany pour dire hoe c'est le Christ qui est la lumière du monde et pour que ça soit bien intégré dia nalaina le fety gentris dia natao substitution fotsiny ny fond fa ny forme mitazomina manana fanontaniana kely. Donc zany ny baiboly amiko dia mampiasa langage mythologique satria ny baiboly dia c'est un texte incarné fa tsy hoe texte tsy hoe Andriamanitra manao dicté avy an'ambony zay le inspiration mianga avy amin'ny zavatra zay fantatry ny olona Andriamanitra zany mampiasa zavatra eo am-pelantanany olona hampitany hafatra fa tsy hoe Andriamanitra manao révélation na vérité anankiray avy any ambony zay le izy azafady oui fanontaniako raha hoe mila renouveau ve ny religion satria quelque part efa dépassé zany raha fahazahoko ny resaka ohatra hoe efa tam'izany andro zany tamin'ny fahalalana tam'izany andro zany no nety les mythes de la création sy ny zavatra fa tsy azo ny fivavahana sy ny natao ve hoe ampiasaina ohatra raha rino ampiasaina ny théorie de l'évolution satria ny olona am'izao ny olona eto Europe ny olona Madagascar sy mianatra rehetra koa de efa hoe convaincu amina resaka science sphérielle ka tsy afaka mila tsy afaka manao renouveau kely zany ny fa ny texte ny mila renouvelle fa ny texte le lecture du texte fampianarana oui ohatra zao catéchumène nay ato Miergel dia mitovy ny programme toy ny fanaon'ny fiangonana reny hoe famoronan'Andriamanitra fa ao anatin'ny cursus ny catéchumène zay mampianatra théorie de Big Bang fa tsy hoe mampianatra ohatra mampanazava izy hoe inona ny parallélisme ny Big Bang sy ny création ny baiboly de ahoana ny ahitanareo inona ny afatr'Andriamanitra ao ambadika izy donc zany les méthodes d'apprentissage de la foi tena outil amiko ny fitaovana scientifique tarafin'ny soratra masina zay fona nay moa slogan hoe miazona amin'ny baiboly amin'ny tanin'ankavia ary ny gazety amin'ny tanin'ankavanana zany hoe on lit la Bible à travers l'actualité ary on lit l'actualité à travers la Bible de reo zany mifanao échange zay zany le izy tia tsy zavatra mitranga eto tsy manolotra an'ity zavatra mitranga ato tsy manolotra an'ity fa hoe inona nanapina an'le tolona reto ary am'le situation misy actuellement donc zay ka amiko zany eo indrindra mahatonga hoe ny lecture ny baiboly amiko no mila tsy hoe avaozana fa mila mise réactualiser fa les problèmes matsy ny atreto aloha zany de hoe misy matsy tonga de manao an'izy catégorisation hoe créationniste sy reto un peu scientifique zany évolutionniste ny filaza za moa zany efa nahazo an'io fanenjeny io évolutionniste pour moi c'est pas grave si je suis un évolutionniste pour une foi en Christ où est le mal fa raha ohatra évolutionniste contre la foi en Christ ça c'est autre chose ouais araka ny tenena teo moa dia tsika tsy manao kabary tsy valiana eto fa mampiditra i mamaly ny fanontaniany mpanaraka ny piedy dia vakiako hatranam-boalohany le izy dia nareo mianadamianaka ny malala hoe efa voavaly zay na tokony mbola ho valiana mba tsy ananan'ilay olona mantsiny vange ahoana ny tsy hifanome ny genèse sy ny théorie du Big Bang sy ny évolution genèse la terre puis les luminaires genèse 1 les animaux puis les hommes genèse 2 les hommes puis les animaux il a fait au salam ho an'ny aina moa izy teo machercheranao afaka lazaina ve sa tsy ilay origine ny vin'ny olombelona sy ny rajako ary valy tonton mamy mba tia antana hoe tsy mahay produit fini ve Andriamanitra fa tsy maintsy nataony la évolution ianareo ve raha anamboatra spaghetti dia farinina fotsiny aloha nataonareo dia avelanareo mi-évoluer ireo ilaina ve l'évolution finalement pourquoi se trouve des zavatra fini
raha ho an'Andriamanitra ve io angamba ianao no mamaly anazy raha hoe Andriamanitra fa amiko ny tsy izay ilay izy tsy hoe nanamboatra farinina fotsiny izy dia navelany nanana fa ohatrany hoe ny exemple hafa indray ary no raisiko hoe violoniste anankiray inona moa izany orchestre anankiray miaraka miasa ao daholo ny violoniste, ny guitariste, ny zavatra be da be fa na ny inona moa na ny mozika izay tendreny reo na nisy olona nanoratra ny note sy ny rehetrarehetra ny partition sy ohatrany nisy nanoratra ny note ary mbola misy koa mandritra an'ilay concert ny inona moa tia mibatra mesure tia mi-équilibrer an'ilay sens sy mahatonga an'ilay mozika hivoaka ho araka ny tokony ho izy izay angamba afaka hoe amaliko anazy ve nangamba côté théologique zay hoe ny azy zany tena amin'ilay nature an'Andriamanitra mihitsy satria ny mahatonga an'Andriamanitra tsy ho idole fa Dieu samy hafa mansa une idole c'est un Dieu une idole c'est quelque chose de figé c'est une effigie mais zavatra fixe tsy mihetsika fa zay io donc zany c'est comme ça justement zay ny croyance une croyance de c'est dikevitra io tu dois accepter tel qu'il est. Fallait Andriamanitra, c'est un Dieu de mouvement et de relations. Zay manaiky hiditra en discussion. De ao anatin'izay indrindra mety hoe évolution zany c'est ça. Il permet que le olona zany tsy tonga de izy no miimposer les zavatra fa taritiny tsikelikely le olona tonga any amin'ny vérité. Ohatra zao momba ny Mosesy. La première fois en rencontrant Dieu et Moïse et nantany Mosesy hoe iza moa ianao tsy apetrany Andriamanitra tonga de nanome azy réponse izy hoe marina lazany hoe je suis le Dieu de tes ancêtres fa aveo tsy nanome réponse izy faut dire je suis celui qui serait dikaniny de zao hoe en fonction ny fiarahanao amiko ho an'ny satria nanasa azy Andriamanitra andao tsika ho an'ny Égypte on va sauver de ao anatina tantara Andriamanitra no manambara tena fa tsy ao anatina teny Dieu se révèle dans l'histoire. Et justement, la Bible, c'est une histoire, c'est dans l'histoire que Dieu se révèle qui il est. Parce que c'est un être de relation. On a une relation et nous m'a pas fait attendre maïsiage. Fait ça, natino, natino. Metraka le safidy foana izy donc zany miditra am'le resaka évolution to satria ao anatin'le principe an'Andriamanitra mihitsy manaiky zay le hoe changement zay ary na ny mpianatra aza ohatra zao Jesosy ara Andriamanitra pourquoi il a dit à ses disciples hoe akehitriny mbola tsy azonareo zany fa rahatraky il laisse le temps parce que l'être humain araka ny teninao zay amiko l'être humain a besoin de temps pour comprendre certaines choses na ny doana na ny fahaizany na ny momba azy il a besoin du temps pour non seulement évoluer, mais pour comprendre certaines choses. Fatsué, non, voteraka rotona vela de tout votre canard mathématique en terminale. Ça tient cerveau le oula, mais évoluer de quelqu'un. C'est les fanekina Andriamanitra enlevé au même niveau, c'est un rythme nul zay, mavarina, c'est ça Andriamanitra tone, imposé, kanefa écrasant zay, manimba zavatra. Au lieu de c'est un Dieu qui marche avec l'homme. Arzen ni Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est un Dieu qui se propose, je veux marcher avec toi. Et quand on marche avec, c'est là qu'on tombe une falala, c'est un principe c'est un Dieu qui marche avec l'homme. L'évolution équilibre on a une évolution et équilibre on a un environnement qui nous entoure mis fiufan fa chaque fiufan des fiufan fa ko kabatungana équilibre na kray c'est ngamba ni contentement la funrai we zavatra tsara ny équilibre fa stationnaire nefa fa misy fiufan justement figé les izy ya maromaro ny question apetraky ny mpanaraka ato dia kanefa ny mijery lera eto tsy possible ny avitanana azy rehetrarehetra satria araka ny tenena tena pendoana dia mbola misy zavatra tsy maintsy ataonay ariva feo donc rehefa tonga fotoana dia tsy maintsy tapahanay dia mety misy ny fanontaniana tsy ovavaly fanontaniana manaraka Andriana Solo raha mambazafy fanontaniana azafady tompoko izy Andriamanitra izay lazaina fa nanao lanitra sy ny tany faharoa iza no niaviny avy aiza ary iza no namorona azy
izy Andriamanitra izy Andriamanitra izay lazaina fa nanao lanitra sy ny tany, faharoa iza no niaviny ary avaiza iza no namorona azy. dia ny amaliko anao dia efa niresahako teo tamin'ilay hoe Dieu de Spinoza teo hoe en dehors ny nature satria mantsy raha vao hoe iza no namorona azy dia ao anatin'ny nature créé izy. Donc Dieu c'est un être incréé mais pas un être qui a été créé. Zay aloha zany zavatra anankiray. Donc raha vao miteny anao hoe Dieu est en dehors de la nature, hors de les conjonctures spatio-temporelles, et donc tsy misy namorona azy ary tsy hoe niforona ho azy izy fa zay le aspect divin. Mety tsarotra amintsika ny manaiky an'izay sy inao zay fa zay izy satria mantsy raha vao zavatra hoe iza no namorona azy dia nisy origine, ary rehefa nisy origine dia nisy loharanony pure. Donc zany tsy Dieu tsony izy rehefa misy loharanony pure. Ny mahadino a Dieu azy dia c'est un Dieu qui est de moins à l'infini. Zaho zay izy hatraitraika ao mandrakizay ary zaho zay izy mandrakizay de moins à l'infini à plus l'infini raha ohatra ka raha izay ny lazantsika azy zay. Jerry raha manana ny any fanontaniako dia hoe inona no mahatonga an'Andriamanitra ny teny rehefa avy namorona zavatra anankiray tao amin'ny Genesis hoe tsara izy zany. Misy an'izay ao amin'ny Genesis hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Fa ngaha moa tsy efa hitan'Andriamanitra mialoha hoe tsara iny zavatra iny ho foronina iny fa maninona no rehefa créé ilay zavatra vao miconfirmer izy hoe tsara ilay créature. Vakio tsara angamba ilay soratra masina vavan'Andriamanitra avy ny tena zany sa le narrateur ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany fa tsy niteny texte hoe aroy Andriamanitra fa tsara zany. Zany hoe misy détail, le diable se trouve dans les détails aux vaza. Zany hoe ny texte dia narration ary ama narration dia ilay mpanoratra no miteny zany hoe Dieu trouve que c'est bon dans le sens hoe pour Dieu tout ce qui est fait est bon ary justement miverina amin'ilay teny napetraky iaina tany am-boalohany hoe nanao erreur avy Andriamanitra. Il n'y a jamais d'erreur dans la création, c'est la perfection et même la finitude de l'homme fait partie de sa perfection. Fa tsy hoe rehefa hoe l'être est limité dia ohatrany hoe imparfait ve zay. Ansesiko le fanontaniana ilay feo afaka ampiana toa-kevitra ve ny hoe raha miala ny olombelona eto an-tany dia misy ny équilibre zany hoe tsy mihasimba ny tany rehefa tsisy tsony ny olona. Toa-kevitra tsotra dia tena tsotra be mihitsy dia ny faharavan'ny ala manodidina ny manerana an'izao tontolo izao hoe ny faharavan'ny ala tsy ny rajako tsy ny vitsika tsy ny biby hafa no mandravan'ny ala fa ny olombelona ihany. Anome ohatra anankiray fotsiny aho zao ohatra angamitsika mijery documentaire ihany mahita ny anome ohatra tena hoe manidina be mahita ny liona ny lion d'Afrique miattaque minana herbivore. Dia ho antsika olombelona mijery an'izy tena choquant be matetika mahita an'ilay liona be mandeha mandrapaka an'ilay herbivore anankiray. Dia raha mi-intervenir ny olombelona dia inona ny ataon'ny olombelona? Mamono liona satria mampalahelo ilay herbivore. Raha ohatra hoe tsisy liona intsony zany ao amin'ilay environnement ao amin'ilay niche anankiray dia io fa me maro be amin'izay ny herbivore, me maro be lasa tsy ahoana hoe zany ny fisian'ny liona zany no maîtriser an'ilay population ana herbivore. Rehefa me maro be ilay herbivore dia inona ny zavatra mitranga? Mila sakafo betsaka izy dia mihinana ny zavamaniry rehetrarehetra ohatrany hoe lany zany ny zavamaniry dia zay zao no micrée déséquilibre avy amin'ny alalan'ny olombelona ohatra izany. Fa misy koa ny déséquilibre tena hita maso be hoe ny olona manapaka hazo izay des millions misy tena amatonany ohatra ny hazo anankiray vao tonga ngeza be tony hitantsika fa en un clin d'œil iny raha olombelona miaraka amin'ny famaky andeha hanapaka satria izy mila trano ohatra dia tapaka daholo ny hazo rava ny ala tsisy iainana ny biby misy ny extinction na espèce mbola tsy tokony ho tonga amin'izay extinction izay dia voilà en déséquilibre daholo ny nature rehefa mi-intervenir d'une manière tsy naturelle raha olombelona. Angamba ny afaka maliko kely amin'izay. Fa tiana tenenina angamba asa sa hoe raha tsisy mety tiana tenenina hoe idéal ve zany ny préservation ny nature sans l'homme.
zay zany fasako mety ho zay ve ty tenenina bon ka zay on avait zany ny olombelona en tant que tel ny olombelona en tant que tel ne tena efa nandeha lavitra be, nous sommes quand même les seuls êtres à utiliser des outils pour faire des choses. Raha nature fotsiny amin'izao zany de tsy tokony ho simba na eo ary ny olombelona en tant que hoe singa anankiray anatin'ny environnement fa efa se développer loatra ny olombelona de efa manomboka mampiasa zavatra hors du surnaturel hors du naturel zany ohatry ny fitaovana sy ohatry zany ka mahatonga an'le hoe afaka miabuser sy afaka manimba ny tontolo iainana de amiko nefa koa manana ny andraikitra ihany ny olombelona ao anatin'ny ohatry ny zava-mananaina rehetrarehetra manana andraikitra manana antom-pisiana ny olombelona ao anatin'ny environnement. Ohatry ny teneko teo zao hoe ny antom-pisian'ny liona de quelque part mampisy an'le équilibre mihinana an'le herbivore. Ny olombelona koa manana ny antom-pisiany ihany izy ao anatin'izay. La question hoe inona le antom-pisian'le olombelona de tanteraka ny ve le izy. Oui, misy zavatra tsaroko tapaka eto miteny eo no io angamba no anisany antony mahatonga misy olona le ianao manao écologie le misy ndray misy miaratsy nefa misy extrémiste be nareo écologiste misy zany amin'ireny écologiste aty andafy surtout hoe za tsy teraka tsao fa tsy tiako hipetraka amina monde déséquilibré ny zanako ary koa tsy tiako ny zanako tsy ny zanako fa ny olombelona lasa hicréer déséquilibre eto amin'izao tontolo zao lasa manimba de tonga hatraminy hoe tsy hiteraka tsy haiko sara fa ahoana fijerinao zay eka hitantsika amin'izao en fait averika l'exemple teo resaka misy écologique resaka hoe cycle de la vie misy ny hoanina de misy ny mihinana misy de tsika efa tonga am'le stade on est des super prédateurs efa sarotra maîtriser na ve quelque part une population humaine ny any maîtriser une population humaine de ny virus ny ohatry ny maladie les vagues na maladie be reny zao ohatry ny covid sotra zany reny isan'ny azo lazaina hoe raha natural de maîtriser une population humaine mba tsy ho lasa mihoatra be loatra. Et oui, je comprends. Tu es un Awanzef, je comprends les écologistes extrémistes qui ne veulent plus surpeupler la terre. Les femmes peuvent pas l'obtenir, mais nous t'en fait t'atteractiquer ça ou t'es on am sayaran. Justement, c'est tonton man, la preuve scientifique en le réduisait et les populations preuve scientifique en le déluge. Réduisait la population. Quand tu réduire les populations, c'est preuve scientifique. Non, c'est une preuve scientifique. Enfin, les concepts, les idées, nous réduisez une population. Ça ne change pas dans la nature de l'être humain. Enfin, plus la population est nombreuse, plus la population est manakevitra manitatra saina lavitra zany zay le image satria mythe le resaka déluge ny déluge sy ny création sy ny tantareo anatin'le mythologie daholo zany manaiky an'izay fa le idée grande idée d'ondelena anatiny hoe na de nisy aza ny atao hoe ino filaza zany instinction de l'être humain de est-ce que c'est ça qui est la cause la source de la libération du mal. J'ai ma c'est les secrétaires débat nataoko tamin'ny toky oui est-ce que le mal vient de la société ou est-ce que le mal vient de l'homme de aveo nefa miteny hoe move raha foanina fotsiny koa raha devoly supposons foanana zany devoly est-ce que ça va rendre l'homme plus sage? Non, c'est dans je sais pas, ces gènes, c'est l'être humain qui est mauvais. Donc, ça, les fantanita domame, toi, hors propos dans le sens où, preuve scientifique, il y avait une mythologie. La mythologie, c'est mythologie, c'est un texte mythique. Mais c'est qu'un déluge. Ça, c'est pas un texte historique. Ça, c'est sûr. Andrena solo raha mambazafy azafady efa lasa lavitra be nareo menada fa tokony faritana aloha hoe aiza ny ping-pong ary izy Andriamanitra mety misy fifandraisany ve ireo théorie ireo na point de vue. Tena misy fifandraisany efa voatenintsika teo ngambany. Misy fifandraisany efa nitantarantsika teo inona forona voalohany de inona. Arazy Ravelo tsy haiko raha afaka valin'ny pasteur ty
efa ela nisany teny autant plus hoe par rapport am'izao zavatra am'seo zao par rapport ny hoe tsy misy tsony visiblement le miracle de Dieu. La question est de Dieu est-il Dieu est-il mort? Oui, je pense que c'est Nietzsche qui a dit cela. Dieu est mort. Dieu est mort dans le sens où mahatonga ny olona miteny hoe Dieu est-il mort noho ny fisiany ratsy sy ny fanjakany ratsy. Zay zany le izy. Justement, nia zany ny théologie de la création, lecture ako hatram'izay, fa tsy ny fanontaniany Alain Raza, dia ny hoe Zary kay pardon, Zary dia ny hoe le chaos est là, était là avant la vie. Donc zany resaka néantsika teo, le chaos, les ténèbres, le tohu-bohu. Pourquoi Dieu a créé le monde? Mba ahafahany miady amin'io chaos ary ny olombelona dia noharina justement zay masy tsy tovizana am'le sens hoe ny olombelona micréer ny fanimbana. Andriamanitra ny créer ny olombelona mba hiady am'le chaos. Le chaos misy mihitsy no ny antony namoronana ny olombelona. Donc zany raha miteny hoe est-ce que Dieu est mort? Ny zavatra mahavariana amin'ny théologie de la création raha ny théologie en bas de création resatsika dia hoe rehefa nycréeny zao tontolo zao vita zao tontolo zao dia napetrany tamin'ny olombelona ny gestion-n'io ary tena nomeny plein pouvoir. Fanontaniana mipetraka hoe est-ce que Dieu est mort quand Dieu se retire entre guillemets de sa création? Se retire. Non, zay le fanontaniana mipetraka, est-ce qu'il se retire dans le sens hoe nomeny atsika izy dia inona nefany no niraisin'ny olona sasany hoe Dieu est mort. Satria Dieu dans le silence, dans le Dieu laisse faire parce que misy ny tsy tena am'izao malaza be le cogestion des îles éparses fa tsy cogestion fa Dieu nous a laissé pleinement la gestion du monde. Et qu'est-ce que nous en a fait du monde? Aveo nefany on met la responsabilité sur Dieu quand les choses vont mal. Ohatra zao hoe any amin'ny soratra masina hoe any aparana nisy andro mahory dia le andro mahory dia hoe isy zavatra be dia be mitranga. Qui est l'acteur de ce andro mahory? Est-ce que c'est Dieu qui est sadique de bon, il a des façons guerre lisane, il a des façons famine lisane, il a des façons catastrophes naturelles lisane. Ça, est-ce que c'est l'être humain qui est derrière tout ça? Ça, c'est la question qui se pose. Donc, pourquoi on met ça sur le Dieu? Dieu est mort. C'est ça, ni lecture à Créco, on a le Dieu est mort, dit, il y a resaka médecine terme technique théodicée. La théodicée, c'est comment on peut expliquer un enfant qui naît et qui a une maladie orpheline, dire d'ici 2 mois les choses amati. Tu vois, ils demandent on attend les théories de Dieu est mort. Bien. Angela Lane, ny fanontaniako hatramin'izao ho an'ny scientifique dia hoe avaiza ny élément chimique izay mandrafitra ny univers sy ny olona. Marina fa misy ny transformation fa avaiza ilay voalohany talohan'isy ilay transformation. Dia io le efa niteneniko teo ihany hoe niainga tamina point anankiray ihany no fantatro ny scientifique fa à un moment donné ny resaka création na ny resaka théorie du Big Bang dia face au mur hoe talohan'io inona raha les débuts zany talohan'io tsy fantatry ny scientifique ary na anaty baiboly koa arany tsy fantatra sady tsy voazava anaty baiboly le talohan'le création proprement dit talohan'le fauna sady tsy voazava ny scientifique dia eo mipetraka amin'ny fonoko zao zany mipetraka amin'ny fonoko hoe Andriamanitra zay ngam ilay feo fanontaniana ihany koa pasteur araka ny fahalalako misy tenin'Andriamanitra tsy mbola voasoratra anaty baiboly aiza zany reny tsy manova tsy manelingelina na faiblesse ny finoana ve zany? Dia diso angambany hoe teny fa voasoratra tsy voaray ao anaty baiboly fa tsy hoe tenin'Andriamanitra tsy mbola voasoratra tsy mbola masy dia hoe mbola en cours d'écriture le izy fa misy texte tsy voaray ao anaty baiboly satria ny baiboly avec nous c'est pas un livre sacré le izy oa aza laharitsika amin'ny Coran sy ny Torah fa la Bible c'est pas un livre c'est bibliothèque l'izy. Dia ma bibliothèque azy dia eo indrindra miverina amin'le teninena teo hoe le boky ao anatiny ny fomba ny sélectionnena an'ireo boky reo dia tsotra ny antony tsy resaka science tsy resaka philosophie tsy resaka politique tsy resaka idéologique fa resaka foi en Jésus-Christ. C'est pas la foi dans la création. Baiboly tsy miantso atsika hoe mino ianao fa ohatr'izao namorona lanitra sy ny tany, ça n'intéresse pas la Bible ça.
D'ailleurs pour moi misy fiatraikany amin'ny finoko ve raha ohatra ka hoe ny fomba namboron'Andriamanitra lanitra sy tany de tamin'ny alalana élément chimique ça veut rien dire fa ny important de hoe ao anatiny zany tantara rehetrarehetra zany de hoe ny objectif ana tsy hoe nanoratana fa ny sélectionnevana an'ireo boky na rafitra anaty biblioteka atao bible reo dia hafahana manondra le hoe c'est là que l'être humain a besoin d'un sauveur parce que il est justement il casse tout manimba izy mandrava izy de mila il a besoin d'un sauveur pour se sauver de lui d'abord. C'est pas pour se sauver de quelque chose, oui, des vols, le monde. Comment ça peut la braquer le monde, c'est des vols. Enfin, il faut sauver l'être humain de lui-même, parce que c'est l'être humain qui est la cause de tout le mal qui existe dans le monde. Les Zanka, mis un texte ivelany izy vaisina nous est anton'izay satria rehefa tsy christocentrique de ça n'a pas intéressé les tsy hoe izy moa zany fa ny fomba ny sélectionner ny bible ny texte plutôt. L'aurore, papaye, question qui me revient toujours et j'arrive pas jusqu'à maintenant à avoir une réponse claire. Mais dis hors sujet, quelle est la famille relation par rapport à Dieu intelligent? Pourquoi la nature est cruelle par rapport aux animaux dans la jungle? Inany mety ho raison na koa hoe inona ny antony mampiasany cruauté io ny zavatra azo raivitra ve vis-à-vis an'io? Fangambany amalin'izay cruel amintsika olombelona zay notion ana cruauté zay no mipetraka de notion azoko lazaina hoe notion amin'ny ataravelatsia ihany satria tsika koa mihinana tsika koa mihinana biby de maninona ny tsy cruel rehefa tsika ohatra ny mihinana biby hafa de fa maninona no biby rehefa mifampihinana dans la jungle de cruel? Non, c'est pas cruel, c'est la vie. Ny biby lehibe mila mihinana biby kely de rehefa ny biby kely indray mila mihinana biby lehibe de rehefa maty de mivadika ho sakafo ho ana micro-organisme hafa. Donc amiko tsy cruel zany tsy resaka cruauté le izy fa notion antsika olombelona en tant que tsika mametraka ny tena tsika ho ampovoany na le lecture ohatra hoe le olona hoe elatsiny hoe izy vandraisa ve ohatra hoe za tsy nakena fa cruel be ny famononan'le kisosy le omby ary amin'ny abattoir de misy olona zao écologiste tsy mety mihinana hena zao nous zay zavatra cruauté ve zay nefa mety miassurer koa ny équilibre araky le teninao zay hoe misy les chaînes alimentaires de les chaînes alimentaires no miassurer ny fiodinana ny fiainan'ny olombelona de tsika no mety mandray an'izy au cruauté fa tsy cruauté l'izy angamba araky ny teny satria c'est déjà un jugement derrière le mot angamba le teny cruauté et est-ce qu'on prend ça comme une cruauté efa misy karazana subjectivité an'le réalité zay ya tsaiky hoe inona ny toeny eo azafady ity misy zavatra midina moa zany azafady ity misy zavatra mahalasa ny saina mihoatra amin'ny namoronana ny olona iray ve araka ny fisainan'ny malagasy anjara tsy lahatra mba mangataka fanazavana raha mety manoloana ny anaka raha voatendry sy manandrify sy ny vady amboariny tsy haiko no tsy ao anatin'ny sujet tsika zay raha esorina ny olona kanefa misy météorite lehibe mandona ny tany de vita ihany ny chocolat ka na tsy esorina koa raha ny olona ka misy météorite lehibe de vita koa chocolat e mankasitraka hozy tonton mamy misaotra pasteur hozy sidonique razirav alors tu izany ndriany etsika izao etsika izao Fapaferatra ty tsika ty hoe hahaha ka tsy manomana tsy manomana le tsy manona le hevitra manokana le ana fa le fanontaniana fotsiny no tonga de raisiko tia nofirina zao tsara fa ny zavatra tsy maintsy natao fanontaniana ho an'ny aina avaiza ny aina ny complexe biological système toy ny maso na bactéria flagella ve mihoatra amin'ny alalan'ny graduation mutation farany avaiza ny conscience ny olombelona le resaka maso ngamba no valiko voalohany satria io koa ady hevitra tamin'izany na hatramin'izao ary ny ady hevitra amin'ny scientifique mahaliana ny scientifique hoe
comment un système aussi complexe peut être le résultat d'une évolution au hasard des resaka mutation conjointe un terme technique mutation conjointe mutation anankiray fa mutation azo lazaina hoe maro be no azo lazaina hoe ny afara tamina système très évolué comme les yeux. Les mutations maro be lazaiko za mutation tsirairay avy au hasard avec la science au hasard fa à chaque fois hita hoe ty mutation voalohany ty na tsara zany de retenu c'est les sélections naturelles hoe tena nety tamile environnement ty mutation kely ray ty de nandeha ndray niampy an'ty mutation kely ray ty nety tamin'ny environnement de voatazona au final na tonga système complexe toy ny maso ohatra de izafady ahoana no ataony aina igerena ilay dissonance cognitive. Oui, j'aurais quelle misy les consciences on va dire. Les consciences les consciences sartra be no tena io psychanalyse c'est là on te fa en anthropologie biblique andresana dia déjà ni cardiaque ny foi no siège de la conscience en hébreu. Or antsika malagasy olony fotsy conscience fa émotion. Donc ça ne mifangaro ve reo tsy fandraisany za personnellement aloha za manaraka ny anthropologie hébraïque hoe ny fo no tompony misy ny conscience eo amina resaka discernement sy décision sy jugement de avy amin'io ny puiran'le hoe libre arbitre. Le libre arbitre, si le libre arbitre, oui, choisir fotsiny. Fa le libre arbitre, ten latin, oui, les capacités de juger d'abord et de discerner, ça ils vont choisir. Fa tsy afaka choisir, non, raha tsy efa mavita, les capacités de discernement. De aizany siège zay, d'après les psychanalystes, de en conscience. En sachant que les scientifiques ne pensent pas que oui, ny olombelona ihany no manana conscience. Fa kosa aloha amin'ny scientifique tsika rery no manana conscience. Ohatran'ny hoe conscience azafady kely re m'intéresse anazy ahoana conscience na biby. Le izy zany hoe tiako tanana hoe tsy défini hoe conscience isan'ny hoe za aloha tsy afaka miteny hoe ohatran'ny ahoana ny conscience na biby e conscience de ohatra zao ny ny eo amin'ny éléphant anankiray ohatra ny éléphant ohatra rehefa maty ny conscience de la mort oui ny conscience de la mort betsaka ny biby marary ny amin'ny fahafatesany namany. D'accord, c'est une conscience voilà fa ny sehoany zany samy hafa zany c'est ça voilà tsy lasa amin'izao fotoana izao dia efa misy ny déséquilibre écologique vokatry ny olombelona ihany araka ny lazainao tsy ilaina ihany ve ny olombelona mamerina ny équilibre fa azo lazaina fa nefa koa azo eritreretina hoe tsy ilaina satria be da be ohatra zao raha ny ala anankiray ohatra raha misy forêt anankiray détruite tsotro fotsiny ny amerenana anazy amin'ny loany tsy manisy intervention tsony tsisy intervention humaine tsony ohatra zay ohatra anankiray fa après ady hevitra azo atao moa zany zay hoe afaka mamerina ny équilibre ny tany ve ny olombelona sa tsy afaka fa ihany ahoana no ataony aina igerena ilay dissonance cognitive anatinao tsy misy dissonance cognitive ato anatiko satria misasarosarotra mila mieritreritra an'ilay izy angambany hoe les contradictions ve am'le hoe le eo anao zany scientifique nefa koa copine tsy la araka ny teneniko tsisy contradiction amiko amin'izao zany tsisy contradiction entre ny finoako sy ny science izay adiny science izay mbola ianarako satria fianarana foana amin'ny fiainana. Ia, fanontaniana koa sisa no raisitsika dia mifarana ny fandaharana satria tonga ny fotoana tsy maintsy andehananay. Emilio Rakotomalala, ahoana zany ny hoe droit de l'homme, égalitaire, promotion de genre sy ny sisa.
tonga hatramin'ny LGBT ny hafarany mifanohitra amin'ny fampianaram-piangonana kristianina re zany resaka siansa égalitaire mantsy sy finoana. Ile resaksika tamin'ny préparation hoe tonga hatramin'ny resaka LGBT ie lasa lavitra ilay izy satria raha ny tena marina tsy voilà tsy ao anatin'ny aloha teneniko hoe tsy ao anatin'ny resaka évolution sy big bang ngamba ny resaka LGBT déjà ny droit de l'homme ahoana ny droit de l'homme ilay ny olombelona namorona ny droit de l'homme donc tsy haiko hoe fa hoe m'évoluer ve zany ny société tenenina satria évolution mifangaro ngamba ny resaka théorie de l'évolution sy ny évolution de la mentalité ny société ataoko ngamba fa tsy mifandray zany zavatra zany fa mety thématique fandray ngamba zay raha ohatra ka tsara atao entre parenthèse resahana fa angambany tsy haiko hoe ezahako ihany ampifandraisina am'le resaksika iny hoe le olona ve zany miévoluer ho lasa LGBT ndray sur le plan génétique ahoana ny heritra hoe misy idirany resaka génétique ve ny maha LGBT ny olona anankiray ny hormone rehetra anatin'ny vatan'olombelona dia ny baikonina avy any amin'ny protéine sy ny ADN ny anatiny daholo efa betsaka ny chercheur misehatra amin'izay resak'izay hoe mijery zany hoe misy source génétique izany hoe mety ho héréditaire ve zany koa sa hoe tsy haiko ny LGBT sotrany satria rehefa miresaka génétique sotrany dia miresaka transmission les caractères amin'ny descendance na l'hérédité foana mbola tsy voavaly aloha hatreto mbola tsy voavalin'ny ry zareo satria ny scientifique misehatra amin'izay no afaka mamaly azy misy biologiste anankiray ny hitako indray mandeha tanano table ronde zay ny amin'ny resaka hoe avy aizany mahatonga ny olona ho lasa manana fironana fironana homosexuel amin'ny resaka hormone ve izy io hormonal ve izy io dia atreto aloha izy tsy naraleranga fa io zany tena azo lozany hoe atao hoe sangany amin'ny fanazavana io dia izy hoe ny voaprouvé scientifiquement izy dia ny orientation sexuelle ny olona rehetra zay ndray tsisy discrimination tsika masy tonga dia homosexuel ihany fa ny olona rehetra dia efa misy prédisposition hormonale 30% izy ao anatin'ny olona fa miditra am'izay la théorie de l'évolution ny environnement le olona izy avy eo mijouer be dia be ny amin'ny orientation le olona rehefa avy eo soit izy va s'orienter plutôt mana prédisposition homo na mana prédisposition hétéro tsy hoe nous les gènes na les hormones fa le environnement izy fa ny 30% izy izy nefa ao amin'le olona atreo aloha zany fanazavana nomeny tam'izay ka tsy fantatro ianao zao anatin'ny biologie manao azoko lazaina angambany hoe tsy domaine-ako loatra fa ny base fantatro aloha zany hatreto mety fantatry ny hafa ihany koa hoe ny sexe anie no vita farany indrindra rehefa créer mizazy tsy hoe vita farany moa zany fa au départ sady misy sexe féminin misy sexe masculin dia efa any amin'ny faraparany any mihitsy vao mipoitra hoe le sexe masculin no mijanona sa miletika le masculin dia le féminin no mijanona tsy hoe farany manaona moa zany fa par rapport amin'ny formation ny organe rehefa bevoka donc oui tsy haiko tsy afaka tsy te hiteny angambany tsy eto ny fotoana hitenenako ny aviako par rapport amin'ny resaka homosexualité ity any fanontaniana farany avy amin'ny raisitsika avy amin'ny mpanaraka ny page CPM Haïti miarahaba pasteur lazainao teo fa mitika ny déluge efa niteny koa nefa pasteur taloha zay hoe joba kanefa ny Genesis nefa ketsika rehetra fa tena fiandohan'ny fisina nefa nisy amin'ireo boky ireo ihany no manazava lay lalina lehibe izay nakan'Andriamanitra ny rano teo amin'ny fiforonany tany ary voalaza ao amin'ny déluge fa io rano be lalina io no nalefan'i Jehovah tety ambonin'ny tany voatondraka ny tany Jesosy koa ny teny ny andro Noa mialohan'ny faran'izao tontolo izao ahoana ny androm-pisina fa ny Genesis ve azara tokoa sa mitika zao ny resaka joba ny tenenao teo ny joba dia genre littéraire ngamba andrasantsika zay ny texte dia misy ny atao hoe genre littéraire dia anisany ao anatin'ny atao hoe genre littéraire tsy atao hoe mythologique fa métaphorique ny bokin-joba c'est pour représenter la souffrance de l'être humain
dia ampifandraisana tsitako moa ny ampifandraisana an'izy am'le bokyny Genesis fa ngamba tiana tongavana de hoe inona zany eo amin'ny texte biblique no texte historique de inona texte mythologique mety zay ngamba ny tiano teneniny tsy fantatro satria tsy hitako le lien l'izy fa raha iverenako le resaka Genesis teo sy le teny Jesosy hoe Jesosy nampiasa ny teny hoe Noa ka ny donné ananatsika olombelona no ampiasainy Jesosy amina resaka amin'ny fomba fampianarana ohatra zao izy zao rehefa mampianatra parabole zao Jesosy de miteny ary nisy ozy izy lehilahy mpanan-karena anankiray sy Lazarosy lehilahy mahantra anankiray tsy nisy anefa n'ireo olona reo fa tantara ny foron'i Jesosy ao anatina parabole zany hoe c'est comme des paraboles izay entina hampitana fampianarana de raha miteny Jesosy naka ny texte ny naka ny Noa satria izay aloha ny connaissance ananan'ny olona textuellement parlant tony tamin'ny andro Noa tony tamin'ny andron'ny Jona koa tononona ny Jona hoe tsy possible mihitsy zany olona telona trondro zany de avy eo alohaky ny trondro sur le plan logique et humain fa karazana na mythe apetraka daholo zany afahana mampita ny message ka raha ohatra ka Jesosy reprendre an'ireny texte mythologique reny de justement pour dire hoe alainy izy au support afahany mampita ny fampianarana ohatra zao Paul apôstoly mampiasa tsara mihitsy ohatra izy rehefa nanazava momba ny atao hoe zanaky ny teny fikasana sy ny ambany lalàna de nampiasainy ny tantarany nampiasainy ny tantarany Agara sy Isaka de lazainy hoe nataony nampiasainy Paul outil allégorique mba afahany manazava ny lalàna sy ny fahasoavana ce qui n'a rien à voir tsy manambara lalàna sy fahasoavana mihitsy tsy manambara lalàna sy fahasoavana mihitsy ny tantarany Agara sy Sara nefa nampiasainy Paul hanaovany fampianarana allégorique zany hoe ny usage na texte zany ho an'arabe dia texte dans le but de support pédagogique fa tsy hoe dans le but historique zay zany mahatonga Jesosy nampiasa an'ilay izy scientifique ny tenako Andriana Soloramambazafy scientifique ny tenako ary miombon-kevitra aminao fa voafetra ny fahalalahana hatreto manazava hoe iza no hery namorona ny Big Bang. La science est incapable d'expliquer l'avant et plus 1. En revanche, tout n'est pas hasard dans la nature selon la science. Les êtres vivants évoluent pour survivre. Il y a une raison particulière pour qu'ils s'adaptent à son environnement. La faculté d'adaptation n'est pas toujours un hasard. Pour résumer, en tant que scientifique et croyant, je crois que Dieu agit à l'instant T, c'est l'entité suprême. Je ne discute pas sur la création, mais je garde le message biblique utile à l'être humain. Ievo nazavaina teo tsy hoe azara daholo ny fiforonana espèce anankiray fa le déclenchement na mutation tiako mariana kely fotsiny déclenchement na mutation anankiray eo amin'ny gène no catégoriseny scientifique ou hasard fa rehefa avy eo miinfluer ny environnement mahatonga miinfluer ny environnement mahatonga ny mutation iny ou voatazona ka ho transmis amin'ny génération amin'ny descendance ya tena afaka kely mba terriry amaranana fotoantsika iny mety misy hafatra vety ny aina apetraka amin'ny scientifique toan'ny aina na amin'ny théologiana sy ny kristianina de ohatran'izay konkoa Jean-Luc hoe misy hafatra tsy Jean-Luc apetraka ve amin'ny théologiana na kristianina ohatranao na amin'ny olona scientifique. Ok. Ny afatra kely fotsiny ngamba dia na misehatra ny science na misehatra ny finoana na misehatra ny rehetrarehetra dia araka ny tenenin'ny pasteur Jean-Luc teo dia tsara ny mandalina bebe kokoa mba tsy ampiverin-dalana amin'ny resaka information. Alors ara tsy mahafantatra ninona mihitsy toka izay hoe mahafantatra sombotsombony kely dia tsy mandeha lalina dia tonga dia andà fa afaka mandeha lalina kokoa rehefa misy zavatra manitikitika ny saina zay ngamba raha ny anahy manokana dia tsy misaraka ny science ny raison tsy misaraka ny science sy ny raison sy ny finoanan'Andriamanitra. Merci tsy madilo tetena tsotra fa ny andro dia mitodika amintsika kristiana hoe mampirisika antsika anana esprit critique. L'esprit critique tsy midika mihitsy hoe hiala amin'ny finoana fa ny objectif ny esprit critique mba hahatonga antsika hiala amin'ny croyance. Mbola averiko indray ny croyance no manimba ny finoana fa tsy ny science.
averiko ny croyance ny manimba ny finoana fa tsy ny science. Or io croyance io zavatra héritage amina tradition orale. De ny problème tradition orale zany lasa manimba ny tradition écrite. Ny tradition écrite eto tsy voatery baiboly any fa ohatra hoe na ny scientifique zay hoe misy koa tradition orale scientifique le lovana tamin'ny olona fa tsy tena izy de lasa nanimba zavatra. De zay zany zany dans les deux côtés ho anareo scientifique dia aza mandeha hoe zao honozonareo kristianina matetiky nefa héritage azonareo tamin'ny resaka olona fa ayez la sympathie entre guillemets d'aller discuter avec les théologiens en parlant de la foi tout zay hoe amina idée préconçue zay zany ilany. Ya de mifarana treo andindinika fanaovantsika ny rahana tamin'ny semana damianaka amin'ny androandroany makasitraka indrindra ny aina nanaiky vahiny teto fandarana teto amin'ny BJRGL de maniranao lasa lavitra amin'ny domaine misy anao mba oriaria malagasy aty tany lavitra aty satria déjà tsy tout le monde no azo poste lehibe amin'ny sampam-pikaroana raisam-pirenena ty ivelany zany kanefa koa tsy tous les scientifiques koa nefa no afaka mampivady sy mifandray sy tsy mampifandrafy plutôt ny science sy ny finoana de mahaso indrindra iaina de eo atsika mpanaraka ny fandarana kosa de misy olona raha misy olona te hivahiny eto amin'ny fandarana eto ampetsy dia manoratra amin'ny mivatana zay de misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra amin'ny finoana rehetrarehetra ary amin'ny domaine rehetrarehetra ny ano kosa de samy izy mandray izay azony raisina na ny scientifique na ny kristianina misy teny malagasy zay manao hoe ataovy ny voankazo anala hono de mamy atelony de mangidy ario zandray nefa hiteny hoe ny mamy atelony de mangidy aza tonga de arina fa tsakotsako ihany fa ndraindray ny mangidy oditazo mety masitrana ihany fa tsy hoe siromamy be foana koa masitrana de miraso indrindra tompoka mamy fotoana anareo ho amin'ny manaraka indray. Je